Eny ary tongolahy tongo vavy tonga ny fotoana ny fanomezana ary dia miaraba antsika rehetra ny Miara Manonja amin'ity fotoana ity na ho antsika eto Madagasikara na ho antsika mianakavy any andafin'ny rikany dia miaraba tsy misy anavahana ho antsika rehetra izany. Toy ny mahazatra moa dia misy ny lohahevitra izay fakafakaina eto, misy ny hitondra fanazavan-kevitra, fanehoan-kevitra ihany koa satria izay no tena antsoina hoe demokrasia ary amin'ity zoma 13 Aogositra ity zany dia izay no arahantsika vendredi 13 ny sasany. Vendredi 13 mety mampanahirana ny eritreritry ny sasany zany kanefa raha ho an'ny kristianina ohatra dia andron'Andriamanitra daholo ny andro rehetra fa miankina aminao ihany, miankina amin'izay zavatra ataonao ihany no azahoanao vokatra na tsy azahoanao vokatra eto amin'ity tany fandalovana ity. Reny moa tsy maintsy resana ihany satria ao anatin'ny fiainantsika izany. Raha ho an'ny katolika ohatra dia amin'ny alatsao ihany koa natsoina hoe Assomption izay jerena manokana ihany koa momba izany hoe Masiny Maria renin'Andriamanitra izany, renin'ny Jesoa zany ka dia samy miatrika an'izany fotoana izany daholo isika fa vendredi 13 aloha zany androany dia miatrika ny fandarana Miara Manonja isika mianakavy miainga eto amin'ny MBS eto Nosipatrana. Izay no ela tongolasy sy tongovavy fa efa eto akaiky eto ihany koa ifaniry izay sady mpamakavaky izy no mpanentana ihany koa ary dia andray ny mpisehatra voalohany izy afaka minitra vitsimonja tsy izany fa ny solombavam-bahoaka Totsoandriamampandro zany izay voafita amin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara teny amin'ny boribory-tany fahenina eto anivon'ny commune Antananarivo renivohitra faniry. Eny ary dia miarabantsika mianakavy indray velona trapa amin'ireny amin'ity androny androany vendredi 13 resahana namantsika rena Rabe Mananjara ity 13 août 2021 raha ny calendrier grégoriana zany zay andehanantsika moa zany na andraiketatsika ny fandaminana rehetra ho amin'ny fiainana zany dia zay calendrier grégoriana zay no fampiasantsika amin'ny akapobean'ny fiainana zany aloha zany raha mbola ny fanarahany zao tontolo zao. Ka ny vendredi 13 ny tenenirina Rabe Mananjara teo mampatahotra ho an'ny sasany zany fa ho antsika izay iray amin'ny finoana izay dia raisitsika io zava-dehibe sy tsara daholo ny andro eo amin'ny zay napetraka ny tolo malagasy mampino antsika zany tompolasy tompovavy fa vendredi 13 ihany koa hanambaovao marobe isika ary hiresaka zavatra marobe isika satria efa natsidiky namanarina Rabe Mananjara teo fa hiaraka amin'ny député Bogositsika zay etsy amin'ny boribory-tany fahenina dia Andriamampandry Totsoa zay mpampianatra pikaroka mpampianatra solombavam-bahoakan'ny Madagasikara efa nanana andraikitra marobe izy teny anivon'ny ministera ary teo anivony zany fampianarana ambony zany dia tena hiresaka tsika satria rehefa mahena ny député Totsoa tsika dia efa mbeo antsaitsika avy hatrany hoe misy zara fahalalana, zara traikefa, zara fahaizana zay tokony horatoviny rehetra amin'ity fandarana Miara Manonja ity fa mialohan'ny hampidirantsika ny député Totsoa Andriamampandry dia hitondrana ny fanaovana kokoa zany any amin'ireo sehatra rehetra zay mandray ny fandarana Miara Manonja satria manerana Madagasikara amin'ireo toerana zany zay mandray ny onjam-peo ny MBS dia marobe ianareo no mahazo izany. Anisan'izany tsy hianina manokana ao anatin'ny faritany Mahajanga ao Marovoay, Manaratsandry, Mitsindro, Andranomavy Mazinga faharoa, Madirovalo any Ambatoboeny any sy ireo toerana manodidina rehetra zany dia tena mandray an'ity Miara Manonja ity anaovana kokoa manokana atsika rehetra any satria amin'ny 7 no mandefa ny feo ny MBS ny Mahajanga any dia mahazo daholo zany amina fréquence zany ireo toerana marobe ary dia tena ozy isika hoe manomboka eninay ny vaovao marina, eninay ny vaovao zay tena tokony ho fantatra amin'ity raharam-pirenena ity ary mitovy fahoriana amin'ny zavatra iainana ety amin'ny vidim-piainana, amin'ny asan-dahalo, amin'izany tena hoe tsy fahafahana mampianatra amin'ny fahalafo ny fiainana izany sy ny
tsy fahafahana mitsabo amin'ny lafiny tsy fahasalamana zany ny any amin'ny faritra samihafa any to zay marary anay ity ka tahaka n'lay hoe tany tsy misy fanjakana indraindray fa rehefa mare zay ny zavatra ataonareo ao amin'ny Miara Manonja ao dia velom-panantenana fa mbola ho avitry Madagasikara fa tsy sanatry n'izany kory dia tany any ambany ravikazo any reny toerana zay ntonontsika reny tahaka zay misy namana zay nandefa message mihitsy hoe tena any Fort-Carnot lavitra zany Fort-Carnot zany mandray ary maheno atsika izy tena isorana bevata ary tsy napozina moa fa nandefa message za ihany lesy ty raha faniry le niara-ny anitra atao am'lato amin'ny sekoly katolika teny Atamena de gaga velona amin'ny fahatsiarovana tamin'ny taona 1770 atreny Tanimena mandeha tongotra teny amin'ny prisonique zay mirala ay ela tsy hita le namana ato anatin'ny Miara Manonja mifankahita hoe tena pakafy ary mieno fa tena resao fa tena mazana be ny resaka tsy fandripalemana aty aminay aty sy resaka tena hoe fitotongana ny vidim-bokatra sy tsy afaka mamoaka vokatra noho ny aratsy ny lalana satria efa tany amin'ny 15 taona lasa tany no mba nisy ny tsiditsidika ny jerijery zany tanànanay zany de arabaina daholo tsika menakavy naiza toerana misy atsika araky ny fitenirina Rabe Mananjara zay hoe tonga de atao safy be matsina ny araba le resaka inona moa zany le ohabolana iny indraindray tsy de azoko kely tsy de tena voafehako tsara iny rina moa zany tena anisan'ny manataletany iny hoe resaka ohabolana ohampitenenana mahafinaritra zay amin'ny araba ho atsika menakavy tonga de araba global momba fitenenana zay tahaka zany ankio ianareo malagasy zay manara-maso tena alalopy mihitsy ny fiainan'ny malagasy eto an-tanindrazana dia miaraba antsika rehetrarehetra miparitaka eraka zao tontolo zao zay ara no araba sy fampidirana ao anatin'ny ty Miara Manonja androany ty fa eto tsika de miaraba tafaradalana indray amin'ny solo-mavomboaka ny Madagasikara Todoso Andriamampandry solo-mavomboaka rehefa mahitanao de lina foana satria ny fampianarana natao anay teny amin'ny CEG de hoe rehefa misy olona manam-pahaizana amin'ny zavatra voafehany de tsy mitsatsaingoka resaka natao fa nomeno de rehefa aveo mapiatra sy mandinika ny zavatra tokony atao endray zany any député Todosoa androany ny zavatra ngeza be tao anatin'ny 48 heures député Todosoa de mivoaka lay communiqué navoaka ny teo anivon'ny présidence mikasika indrindra ny hoe tapitra ny fepitopesany reo mpikambana eo anivon'ny gouvernement de tery ambambany kely de hoe manao fampandehanan-draharaha tsotra fotsiny izy ireo na hoe expédition ny affaire courante mandra mpanendrena zay ho ministra vaovao mandra mpanendrena zany hoe totaky nefa misy fanafoanana zany tany ambadika tany ny tenako sy ny député membre be ndrino omaly tena nresaka lava be momba an'io karazana endrika taratasy mpanjakana atao io satria taratasy mpanjakana ihany dikanirena de communiqué miainga avy ny anivon'ny président sara satria dia mahakasika androm-panjakana zany resantsika zany de mpanatateraka zany fa eo ampiandrasana ihany koa tsika anambady be voka député Todosoa Andriamampandry satria ho teraka rovina ilay gouvernementa zay nresantsika moa zany de efa nyteny hoe tsisy nininina azo antenaina tamin'le gouvernementa teo de nieno ny rehetrarehetra fa ny teny amin'ny ankila moa de niteny an'le hoe tsy mahatateraka an'le azakazaka ilay filoham-pirenena tsy mahatateraka an'ilay vina sy lay velorano filoham-pirenena le izy fa ny tena marina dia tsy mahavita mission zay tonga rehetra teo nandritra roa taona sy tapan'izay manodidididina eo ny adevitsika député Todosoa miarabanao tonga somatsara indray eto amin'ny Miara Manonja misaotranao iafaniry ary miarabanao ary miaraba ihany koa ny mpanaraka ka tsy tapaka ny Miara Manonja eto amin'ny MPS miaraba antsika zay manaraka amin'ny radio zay maro faniry ena anaty taxi be eny isorana ny chauffeur fa Miara Manonja eto amin'ny MPS daholo no alefa ny taxi borosy ny mpivarotra épicerie maro de miondana radio eny ampiasana atrena ny olona eny tsa eny tambary dia tena hoe mitondra radio mihitsy no ny lina zareo zany amin'ny fenonatsika ary tena ihany koa no amafisina fa mandeha mivantana amin'ny télévision MPS izao fandarana zay ataotsika zao ary ho an'ireo tsy misy zany ny
canal saty sy ny parabole sy ny site artemps dia mandeha mivantana zany amin'ny télévision MBS ary isaorana koa ny technicien avy efa miparitaka eraky ny faritra maro ny MBS na ny radio io na ny télé ary eo koa mipanaraka tsy tapaka koatra izay ny Facebook zany zay isaorana be da be tsika amin'izay liana amin'izay resaka politika sy ny toetra ra-pirenena ary tsy atao tompotrano miono ny vahoaka malagasy mba tsy feo tokana no eno tsy feon'ny mpitondra ihany no eno fa mba inona koa ny feon'ny mpanohatra sy ny olona tsotra zay invité-tsika eto foana zany zay misokatra foana zany tsika zary zay mahafanty miara manonja ty tsy kobonintsika samy rery tsy hoe any sombavambabaoka rery fa ho an'ny olona rehetra na olo-tsotra io na société civile io na fikamanana io na ONG io na mpitarika fiangonana io dia maharaka ary misehatra zany afaka ifanankalozakevitra zany sy fampita fahalalana zany ho an'ny olona rehetra eto Madagasikara ary anisan'ny meno antsika koa zany ny malagasy ihany ivelany zay mbola isaorako manokana amin'izao fotoana zao. Marina ny teninao iafaniry fa raha mafana ny tenako moa dia androany tamin'ity herinandro ty indray vao miseho eto noho ny adidy aman'andraikitra maro satria matoa zay tsy hitanareo eto dia tsy maintsy any amin'ny terrain misy na mivoaka ritanao ngamba any amin'ny réseaux sociaux reny ny asa sosialy zay tsy maintsy ataon'ny tena foana manakaiky ny vahoaka satria sombavambabaoka ianao olon'ny fiarahamonina ianao de tsy maintsy manao an'izay asa sosialy zay asa soa zay ho an'ny mpiara-belona amin'ny tena zay vita ao anatin'izay ary misy koa ny fivirina maro isan-karazany zay tsy maintsy atrehana ary misy koa ny fandaminana eto amin'ity miara manonjy ty dia androany zany ny tenanay ary kopakopa tanana manokana ho an'ny vahoaka malagasy rehetra ary indrindraindrindra ho an'ireo tatsaha amin'izao fotoana zao eny ambomanarina zany zay isaorako manokana satria nisy ny fiarahantsika ary misy foana ny fanohanana zay atao ao anatin'izay ary indrindraindrindra afaniry hitanao moa zany fa na mevatsy nankahery ny mpanala fanantenana baccalauréat tena ary ataoko foana io na CPE na BBC na baka vita mary ny baka dia mirarosoa sy fombiazana ho an'ny zanaka malagasy rehetra zay nanala baka ny tenako ary mitondra-bavaka mba ho afaka soloman-tsarotsika mba ho tafita soa daholo ny zanaka malagasy fa reo no avy ny firenetsika eny ary manarak'izay fantaina hiapetra koa zay amin'ity fandravana ny gouvernement ty raha mahita ianao sy nandinika ary fantatry ny vahoaka zay sy nijery ny arsiva rehetra de ny tenako nefa ny teny voalohany efa roa taona zay faniry hoe ovay le paikady le stratégie hitondrana ny firenena sy ny gouvernement fa mandeha tsy tokony ho izy nge zany firenena zany efa roa taona zay satria ny fitondrana ny fanjakana dia tsy misy le atao hoe stratégie de gouvernance amin'ny fitantanana ny fanjakana sy ny firenena eto Madagasikara hatramin'izay roa taona sy tapany mahery zay efa nametraka an'izay hoe tsisy zay fa amboary asio teny ihany ny enena teny afaka ndray nisy moa de hoe zay hoe rehefa tsy hanova stratégie nareo satria efa mahatra ny vahoaka efa fadiranovana ny firenetsika de hoe zay hoe esory amin'izay reto reo mpiamana amin'ny gouvernement reo rehefa nesorina sy mahatirina n'le nytenehako de mba nanala fa telo sefatra zay nesorina tao anatin'le izy inona ny dikan'izany ianao zany le paikady efa tsisy hitondrana an'le firenena na lafiny ara-tsosialy io na ara-toekarena io na ara-politika io le olona apetraka ao koa de tena hoe incompétent ao anatin'le raha zay ny tenenako azy beta be ny afiara-manoto ho hitatsika reny panégary ny bombo société écran plat il y a diso calculé amin'ny resaka jirama tsy fa ny covid CMMC beta be nanana ny tantarany daholo reo tao anatin'izay ary ianao koa nahita efa ela no ny teny efa roa taona mahery esory ainga akagny anao fa mangidy otra miady amin'ny olona amin'ny Facebook amin'ny réseaux sociaux ny talieny communication ny présidence firy taona teoria nanaraka ny tenika ela loatra le fanapa-kevitra amin'ny fitondrana ny firenena nge faniry décision tsy karaisinao androany ray andro fa ataonao roa andro na telo andro
efa grave be zany efa erreur be zany io a ny fitantanana ny firenena de ohatry ny hoe dokotera mitsabo marary raha marary le olona manatona le mpitsabo marary mafy izy tonga de menao fanafody izy sy mitsindrona fa raha endrasanao rapitso na afaka pitso maty le olona de ohatry zay koa ny fandraisana décision fanapa-kevitra amin'ny fitondrana ny firenena raha naraka ny teninay zao ny teninay mpanohatra ny RMDM sy ny teny Flora Valomanana hoe zao atao ny teny kokoa efa miteny foana de mihainy fotsiny fa tsy manaraka rehefa firy taona teoriana vao manaraka ihany ke ao anatin'le zao nasorona ny talen'ny communication firy taona teoriana efa miteny akoa mangidy otrosany olona foana le ministry ny serasera ny seky ministry ny angovo apazay de zao angamba zao de efa mba tonga sena ny kamba am'zao de anala ihany efa iliziny efa tsy hoe olona no tsy tiany fa le fomba fitondrantenan'ny olona le fomba fiasan'le olona mampalahelo ny vahoaka manao tsinitsinina ny vahoaka nefa tsisy zavatra ataonao an'le ministera sy ho an'le firenena de lasa tehitra le vahoaka de miravoravo tanana ny olona amin'le fampandrosoana ny firenena satria tehitra ny olona malahelo ny ataon'ny mpitondra zay hoe modely de gatoteny eo anatrehany vahoaka zay teny mpitondra ke tokona raha ny vahoaka fanire fa matoa ny mpitondra zao miteny tsy manaraka ny vahoaka matoa ny vahoaka mitody damosina ny fitondrana de ny fitondrantena ny comportement ataon'ny mpitondra mampalahelo ny vahoaka ao anatin'izay ianao rehefa hitondra fanjakana zany rehefa hitondra firenena akoatra n'le hoe tokony anana stratégie de gouvernance zay de zavatra tena ny tokony ananana ao anatin'izay ny voalohany am'izay de tokony mahay migerer crise ianao rehefa hitondra mahay mianticiper fa tsy hoe tonga tampoka le Covid na crise sociale de tsy napozinay le izy de ahitika any daholo le tsy faiza mitantana gouverner c'est prévoir tady teo zay voalohany ny faharoa anao rehefa hitondra firenena dia mahay mijery ny hoavy na hoavy ara-tsosialy io na hoavy ara-toekarena io na hoavy ara-politika io mila planifienao daholo zany mila mahay mijery an'izany ianao mahay mijery an'izany fe ny fitondrana am'izao sy ny gouvernement tsisy ary ny fahatelo rehefa zany hoe hitantana fanjakana zany hitantana firenena dia mahay mandrindra ny fiarahamonina ianao sy ny toekarena zay ny tokony ananan'ny fitondram-panjakana sy ny mpitondra indrindra ny exécutif ny membre ao amin'ny gouvernement tsy nananandreo zany ny membre amin'ny gouvernement tafaniry zay efa roa taona sy tapany mahery zay ny tantanana ny firenena efa ela zay no nanao sosikevitra zay efa niteny foana zao anao andrava tanteraka an'le izy any ao anatin'le izy efa ela no nikikika teto tamin'ny ainao manjery maro isan-karazany teny anivon'ny antemera-pirenena efa firy taona teoriana ny olona efa mosarena ny firenetsika efa any anaty ady zay anao vo tonga sena hoe aloha ravaina am'izay le izy ravaina tanteraka le gouvernement ao anatin'izay ary eto anao manao fantena hoe le fomba fandravana azy zay indrindra satria adevitra be zay adevitra be de hoy za hoe tsy nanao administration publique ve le mpitondra eto minimum des choses zany amin'ny resaka administration fa fahotana mafaty eo amin'ny fitondrana ny firenena ianao ve andrava ny gouvernement de fanambarana tsotra no ataonao anatin'le izy tsy rehefa anao le fanambarana voalohany aloha rehefa anao administration zany faniry ary atoroko an'ny mpitondra zany ary mba hoain'ny vahoaka tsy maintsy jerevana aloha izy ny signataire-n'le izy le tampon tsisy nge administration keny reto natao le mpitondra tsisy tampon tsy misy soni simple communiqué fanambarana no ataonao fahotana mafaty zany amresaka fitatana mpanjakana za fa dirina nianatra an'io administration publique io nandalina an'io ary matoa mitena zany fahotana mafaty zany ary tsy mety zany ary efa nanana traika efa maro tao anatin'izany efa tale généralina ministère efa tale maro isan-karazany teny amin'ny université mpampianatra efa tao anaty commune urbaine Tananarivo efa bentanana lefitra fantatro tsara ny administration zany atokony hainy zany daholo ny mpitondra rehetrarehetra fa tsy hoe niasa tare amin'ny privé kely tare anao de atao ministre tampoka de eo anao vao hoe ahoana ty de manaonao foana tena mezan'ny olona nketsika mezan'ny afrikaniny voalohany zay aloha tsy mety zany ny faharoa reo membre ny gouvernement reo nge par décret nge nalendrenandreo
de maninao rehefa andravà azy ianao de fanambarana tsotra ve no anaovanao tokony décret koa ny andravana an'izany membre gouvernement zany so de tsy hainareo ary fa ny anatina ministère ankena directeur na ministère na directeur any nivon'ny présidence na directeur any amin'ny nivon'ny primature de tsarovy fa any anatina conseil des ministres ange no anendrenany reny de par décret ny anendrenany reny de rehefa anala azy ianao de tsy maintsy par décret no analana azy zany ve de tsy hainareo ao amin'ny présidence ange misy DGP nge eo administrateur civil de tsy hay ve zany sady amoko tena fotsiny ao anatin'le izy so oeraoera misy magistrat ao de tsy mahay an'izany ve misy efa ancien ministre ao DG ao de tsy mahay an'izany ve fa manina le filoha ekeko fa mety hoe tsy hain'ny filoha-pirenena zany fa nareo le mpiara-miasa akaiky fe de tsy manoro azy fa nareo misy ke manara-baraka nyty filoha-pirenena ty fahotana mafata ao zany amin'ny resaka fitantanam-panjakana akoatry ny mbola tsy faiza mitatana zay mahazon'ny vahoaka ny fahatelo mbola tsy mety amin'le fanafoanana le membre ny gouvernement tateo faniry de eo ihany ko le hoe tapitra ny fiam-potoana esany fa angamo nisy resaka teo hoe manomboka am'izao tamin'ny 2019 de tsy maintsy tapitra tamin'ny 9 na 10 août 2021 ny asan'ireo hoe tsy hainareo hoe manavaka ny olom-boatendry sy ny olom-boafidy ny olom-boafidy dia mandat sababy hoe ny filoha-pirenena sy ny solombavam-bahoaka de mandat zay sy 5 taona ny asan'ny filoha-pirenena sy ny solombavam-bahoaka de mazava tsara mihitsy hoe nanomboka tamin'izao daty 9 juillet ohatra ka hatramin'ny zao juillet 2024 tapitra ny asan'ny solombavam-bahoaka amin'ny 2024 zao ny asana ny vita ny filoha-pirenena 2023 5 ans 2019 tsy niziny teo de mazava tsara ohatra zay olom-boatendry ianao na tendrenandroany ianao na rapitra anao na afaka pitso ny esorina de miay ianao fa tsy misy hoe zao ny fiam-potoana esan'ireo membre ny gouvernement reo nefa voasoratra misy hoe tapitra ny fiam-potoana tena fahotana mafaty fantelo indray zany ao anatin'le izy de zany ve de tsy hainareo manavaka an'izany hoe mandat zany ny eny bentana zao de mandat koa ny azy efa taona mandat mazava le izy fa ny asan'ny membre ny gouvernement tsisy mandat zany rehefa hitan'ny filohanao na esorina anao zay nge izy nareo DG na directeur any amin'ny ministère reo de ohatra zay daholo reo vao isaky ny laroberiva de tsy maintsy mitataina ianao efa niainako zany isan-kerinao de tsy maintsy mitataina foana iala satsy iala ao anatin'le izy de tsy maintsy miasa tsara foana zany ianao efa vao miditra ao zany ianao raha olom-boatendry anao vao miditra androany de efa mieritreritra hoe ahoana ny voako ary efa hivoaka eto de tokony anao zavatra tsara ho an'ity ministère ty ho an'ty fireneko ty fa ny atao Madagasikara indrindra am'izao fitondrana zao rehefa tafiditra anao de atao zay amabibe kibo anao aloha be atoka tsara de be kibo be takolaka de manao de toerana mo maro isan-karazany fa hoe sao de tsy azo toerana tsony sao de tsy azo plasy tsony de le vahoaka zany mihinany tsy fihinany ary sofa izy nahita an'izany fitenenana zany hoe mihinany tsy fihinany ny vahoaka malagasy ao anatin'le izy ary izay nge ifanire zay zany natonga le mamenatra koa hoe filoha-pirenena anao ka tamin'ny lahady de hoe niantso ny DGNM-po mivantana tsy fomba fiasa zany fanire manana misy ny finance nge ianao iny tokony resahanao sy anontanianao sy hoe ahoana io hita mihitsy tsy namaky loi de finance le filoha tokony mihain'ny mpiara-miasa aminy zany hoe zao nge résumé aminy zany loi de finance zany ary ianao ve de resaka amina DG nefa filoha-pirenena manana misy ny finance misy ny finance ny resahanao an'le izy de rehefa tsy voafehy le misy ny finance de misy ny finance mantany an'le DG any amin'ny maha-technicien an'le DG de le DG no mitena le misy ny finance de le misy ny finance am'izay manao compte rendu any am'le filoha-pirenena zay nge ny fomba fiasa fa ianao ve niantso DG filoha-pirenena nge ianao zany de fa hita aiza le asan'ny filoha-pirenena
ao anatin'izay tsy manambany olona akory fa zavatra tokony atao zany amina resaka administration ianao hoe zany refa misy hoe de etsoloha daholo ve reo DG rehetrarehetra reo tsy asan'ny filoham-pirenena zany asana ministra zany ny ministra no manontany ny DG sy ny directeurany efa maninona nareo nanao an'izao ahoany ty zavatra ty inona no tsy mandeha ato na inona nareo no nanao an'ity zao no tokony ataonareo inona maministra aloha zany esory daholo zany e tsisy rana ministra ke zany eto hoe raha am'zany fandehan' zany zay tsy nataoko hoe za faniry a mampaleona le filoham-pirenena satria be ny hoditra akondro a mahazo azy ao anatin'le izy le mpanolotsaina ve de tsy manora azy an'izany ny aloha amatanora amin'ny matanora ny filoham-pirenena marina fa mbola zoko amin'ny taona maro ny filoha fa na izany aza efa tokony nananatraika ava koa ny filoha ao anatin'izay rehetra zay fa za zany mbola miteny anao andre mato filoha firenena ikambanany ty a le mpiara-miasa aminao e manisy hoditra akondro ianao mba misy vina ihany zay ohatra trana fa tsisy mahay manantanteraka le izy ao anatin'izay membre ny gouvernement olona reo daholo ny reo e de zao lay zao anova olona zay ho resako eto koa izy anova olona ianao zao ao anatin'le izy de mahaiza mijery tsara e ao anatin'izay fa roa taona ange sisa ny mandahanao e roa taona lasa aloha zany de tsisy résultat ianao sy ny fitondrana ao anatin'le izy de zao olona reo daholo ny teo aloha ary mbola olona koa no avy manaraka eo amin'ny gouvernement satria nareo zao no mitondra zay manohatra ary manohatra ny tena de sady mitsikera no miteny manome solution satria avetrika ny firenena ikambanany ty ny taranakitsika ihany keno eto hoe aza mbola miteny eny avetrika any voalanso mbola tsy lany solombavom-bahoaka akory a de efa ny propagande zay nataoko hoy izy hoe raha niza lany ao na ny avaty aminay na tiako Madagasikara na avamby zareo a rehefa misy zavatra tsara vita ka misy résultat za no mitehaka voalohany fa matoa mbola tsy mitehaka hatramin'izao mbola marary ny vahoaka mahatra ny vahoaka tsy mandeha amin'ny lalana tokony ho izy ny vahoaka malagasy ny vidim-piainana zao vao mainka midangana ny karama tsy metsika midina ary ny tsy fananasa betsaka mbola resantsika aveo zany hoaiza moa tsika ao anatin'izay resaka membre ny gouvernement ndraiky koa anao teo toisako le valim-panontanianako zany ao anatin'le izy io no critère tokony atao andray matofilo de jerevo tsara zay hoe iza nateraka le finanao ao anatin'izay indray ary hoe iza ny olona tokony akoatra le stratégie de gouvernance zay tokony apetraka mazava tsara sy ny discipline zay tokony apetraka ao tsara de jerevo hoe olona takiny ahoana no tokony atao efa naka olona importé anao fa tsisy naomby teo amin'ny membre ny gouvernement ny zava-dehibe zany andray matofilo de jerevo hoe olona ny aina miaina miaraka amin'ny vahoaka ary olona mahita ny fahasaranan'ny olona niosina miaraka amin'ny vahoaka olona midy ny fotony ka tonga de mahay mama vaolana eny fotony no atao anatin'izay aloha voalohany indrindra zay critère voalohany tokony jerevanao ary zay mbola ny teny foana ary mboa mafisika eto fa any ivelany de avalopolo isan-jato membre ny gouvernement zany ke farafakeliny tokony olo bofity e satria reny any mamoditra eo anatrehana vahoaka malala ny zava-misy député anao reo be da be misy mamana-paizana inge reo solom-bavom-bahoaka anao reo e de jereo le izy ary député koa rehefa manao hoe olom-bofity anao ao anatin'izay mba olona manana faripaizana sy faripahalalany no atao anatin'le izy mba olona tena hoe nianatra zay critère faharoa apetraka ao fa le teo zao misy manana doctorat marina fa ilaina ny olona manana doctorat ho ministre fa tsy malala n'le réalité tsy malala ny zava-misy izy tsy homme de terrain tsy femme de terrain ary tsy nanana expérience amin'ny resaka administration politique amin'ny resaka administration publique azafady tsisy nanana an'izany fa hoe nanam-pahaizana fotsiny de napetraka ho membre ny gouvernement tao anatin'izay mila expérience politique zany zany tondra ny firenena ao anatina exécutif zany hoe tokony anatina gouvernement de politico technique inge zany e no anatina gouvernement sady mafy resaka politique ianao mafy resaka technique ianao ary mahay indrindrindra ianao resaka administration publique zay jerena ao anatin'le izy olona manana traika efa an'izay akoatra le faripaizana sy faripahalalana ambony mba nandalo université ambony le olona mba nianatra le olona de manana zay traika efa zay
ao anatin'izay hoe mba nitondra administration publique ary ny tena zava-dehibe fa ny de olona manam-pahendrena sy olona tia tanindrazana manaja ny fahamarinana no tokony atao ao anatin'izay vao misy anankiray tsy ao zany de tsisy zavatra manjarina io e ohatry n'le roa taona sy tapany lany teo lasa verivery fotsiny le izy ao anatin'izay ary zay zany mbola norona foana ao anatin'izay zany jereo tsara reo critère reo ary jereo les stratégies de gouvernance zay ananana sy anankiteny noteneniko teo zany fa raha mbola le teo ihany no mitoy de ho hitantsika fa tena tsy anjara mivoaka ary mivoaka zao mila olom-baovao mila olom-baovao ny olona ao anatin'izay hoe olom-baovao mba mahiratra malalana zany hoe fahasanana ny olona zany fa raha mbola somatsy zay matsy zao ny olona zao de miresaka hoe so ndray olona anakefatra anankidimy ndray momba gouvernement esoriny io de veriny eo daholo izy rehetrarehetra ndray io nge raha raisitsika tsy karaha hoe manana ny tantarany daholo reo ministre hoe misy ao ministère ray ohatra hoe any amin'ny tontolo iainana népotisme favoritisme tsisy misy ny éducation nationale efa fantatsika ny grève lava ny kolikoly ao misy ny enseignement supérieur aitsika ny bourse takin'ny mpianatra nisy fatin'ny mpianatra problème na recrutement misy ny communication moa de tsy lazaina tsony misy ny angovo betabe manana tantarany daholo reo ao anatin'le izy ka zay zany no titikitra rena am'izay hoe sady le forme n'le fond natao zany tao anatin'ity fandravana ny gouvernement ty zany de tsy nandeha araky no tokony izy ary fandravana ny faniry tokony efa ela fa misy retard foana zany le izy arana zany le teninay fa misy retard be amin'ny manaraka amin'izao fotoana zao andre matofilo de rehefa mba miteny izahay karaha hoe maapety ny firenetsika tonga de raiso le andraikitra eo ny eo fa zay ndrasana taona maro tsony le izy na volana maro fa manjary tena mahonena le firenetsika le vahoaka tena sahirana amin'izao fotoana zao ya raha ohatra ka le fanazavanao teo ny raisina sy ny teto moa zay sy ny député membre Benrina omaly tena nanaitra an'io mihitsiny satria tsy azo avelavela fotsiny amin'izao zany resaka communiqué zany zay tena mikitika androm-panjakana lehibe de mandeha ny adevitra amin'izao fotoana zao fa ho an'ny mpanohana fitondrana de resaka terminologie nge zany fomba fiteny fa tena manandanja araky ny teny député Todsoa teo de raha io zany raisina raha tokony ho izy raha any amina firenena tena mampiatra lalàna de fa nisaoty lay dircom ny présidence zany satria avy any miainga lay fanambarana tamin'iny ndresahantsika tamin'ny larbialy iny zany raha izay fa faharoa de hoe ny fanazavany député Todsoa teo de ahitana taratra zany am'izao fotoana zao hoe amateurisme flagrant au sommet zay zany zava-misy am'izao fotoana zao tsy fahaiza miasa olona tsy zatra raha olona kivotsavotsa olona kimedameda ary hita maso zany zava-misy zany ao amin'ny sehatra ambony rehetrarehetra ao de tonga aty le izy amin'ny sehatra rehetra de reny no manao randra-tarihana tonga eny anivonay faritra sy district député Todsoa avy alitsika any iny fa hidatra adevitra hafa ndray tsika député Todsoa miezaka manao fitadidina manko de nikarikaroka kely any de manontany de izy io ka satria tsaroko raha sy diso enao de anisan'lay napiofana tam'ireo chef fokotany marobe tamina fokotany 17 000 mahery teo eo teto Madagasikara zany hoe 7 sy ray alina tsaroko tsara izay simer ya tadiko tsara satria lay nandeha moa le hira zay chef fokotany de misy mera teny amin'ny enlim zany teny Iavolo misy tiako atongavana am'izay indrindrandrindra reny fotodrafitrasa ohatran'ireny misy atao reny manangana toerana cérémonie building sy tsitsy reny mba holovain'ny aoriny atoko tsetsatsetsatsyaritra ihany za zavatra any mba zavatra ho ampiasaina lizy ka samba nisy an'ireny tonga teto Madagasikara resaka leadership nondresanao tam'izay fa ny mahalina kokoa député Todsoa par rapport am'le traikefanao par rapport am'lay partage na expérience sy lay formation nataonao zany ao an'ireo chef fokotany sy maire tam'ireny fotoana andreny député Todsoa
lay concepta fokon'olona rehefa mijery am'izao fotoana zao rava tanteraka l izy eo zao voamalitsika teto Miara Manonja nandray vahiny avy any Bongolava tena rava tanteraka l izy eo am'le tena mutuelle confiance eo am'le samby vahoaka sy le mpitatana zany rava tanteraka l izy ary lay fampandrosoana zany zay tadiavina eny anivon'lay hoe fampandrosoana miainga avy aty amin'ny fokon'olona rava tanteraka nefa efa nanomboka ny gainy etsika tam'ireny resaka chef fokotany reny sy lay fifamatorany lay fokon'olona chef fokotany na asalalana io na resaka fanetanana io na resaka fiambenana io sisy fa rehefa mijery am'izao situation zao eto Madagasikara dia rava tanteraka l izy député Todso lay traikefa lay zava misy tam'izany mihitsy lay concept fokon'olona zay mihitsy mba tena tiako azo avy any aminao mba tsara ho fantatry mivoaka malagasy fa tsy maintsy mihaino atsika koa manko reto mpangala tahaka reto de omeso papandray izy fa tsy manina député Todso aloha izy fa tsara le mihaino ary zaro nky tena mihaino ka satria izy hoe rehefa mihaino de tokony anisy tonga de isy action atao am'izay fa za mihaino fotsiny ianareo fa rehefa mihaino de mba sio action le izy fa senky nataoko hoe samby gaso atsika fa mahafalytsika rehetra angamba hoe samby tavovoaka daholo ny gasy mba manakirina daholo ny gasy mba vita daholo ny fotodrafitrasa miasa tsara daholo ny gasy pouvoir d'achat ny gasy miakatra zay nky ny fifaliana ao anatitsika tsiraray avy ary mitikite ary marina ny teninao anisan'ny nanofana leadership teny amin'ny lima teny avoloany tena ary anisan'ny efa era no resy lahatra tamin'ny vinany président Ravalomanana tany amin'ny 2006 tany 2007 2008 dia tsara be iny ary iny tena napiaiky volana any Andriamatoa Marc Ravalomanana za manokana tena tany avo maika tena resy lahatra hoe tena visionnaire le rangaty satria zay le capacité du leadership zay ny tokony nanany mpitondra eto Madagasikara hatramin'ny flou hatramin'ny membre ny gouvernement io hatramin'ny mpitantana rehetra io tokony manana zay capacité du leadership zay ary nahiratra ny sain'ny président Ravalomanana de nalainy daholy ny chef fokotany rehetra eran'ny Madagasikara tam'izany nandeha isaky ny région betabe ny tena anisan'ny mbola anisan'ny zandry indrindra tao anatin'izay zay fanofanana ny leadership zay fa tena concept nanaovana an'izany tena tsara hoe rehefa leader daholy ny chef fokotany rehetra eran'ny Madagasikara de reny am'izay no mizara ny fokon'olona zay misy ao aminy de mivoatra le fokon'olona ao anatin'le fokotany anankiray ka rehefa le fokotany no mivoatra de mivoatra ho azy satria fitambaran'ny fokotany ny commune mivoatra ho azy le commune de mivoatra manaraka an'izay ny district sy ny région de mandroso Madagasikara ary concept malagasy misy no natao tanatin'le izy zany hoe le formation na leadership zay natao zany de hoe ahoana no anyfanatro mba ahitarika le chef fokotany ahoana ny fomba ahaizany hoe inona ny arena zay misy ao aminy de ahoana ny fomba hitrandrahana am'izay miaraka amin'ny fokon'olona zay misy ao aminy satria ny faritra tsiraray avy faniry ny fokotany tsiraray avy dia manana ny spécificitény de ahoana ny fomba hitrandrahana an'izay ny olona nefa tena toteny de ny chef fokotany tao anatin'le tsara be le concept de hoe le chef fokotany de miainga mamory an'le fokon'olona am'izay de hoe andao anao zavatra anankiray ao anatin'le fokotany zany de hoe le zavatra ray lehibe na roa io zany ampampahatan'olona hoe inona le olana ao am'le fokotany de miara-mamaha olana am'izay ny chef fokotany sy ny fokon'olona ao anatin'le izy zay zany anisan'ny tena zavatra tsara ary tenenina tam'izay de hoe ny fampantroana de fampantroana miainga iny fotony zany hoe miainga eny amin'ny fokotany le izy ao anatin'le izy ary io efa nazavaiko teto fa hoe natao hoe fampantroana ifotony de mandray anjara mavitrika ny fokon'olona eo aminy ao anatin'izay zany hoe le développement local ny resahako iny de hoe ny fokon'olona zany dia tsy maintsy concepteur aloha izy réalisateur ary bénéficiaire nampianarina zany ny chef fokotany satria tokony concepteur izy satria izy ny tokony amola volany le tetika asa zay ho atao ao anatin'izay miaraka satria izy no iaran'le tetika asa de izy no miketrika an'izay tokony réalisateur koa izy zany hoe izy no manatanteraka le asa fa netonge ny olona va nivelany ny olona va te Tanarivo no makany amin'ny faritra ao anatin'le izy ianao tsy mipetraka any akory de miimposer izy nefa tsy mahalala le réalité sy le marary ny olona ianao fa mila le olona mandray indray sady asa ho anazy iny
mifantana ho anazy iny a de rehefa avy eo sarotiny izy amin'ny asa zay atao iny ka raha simba reny avy eo de izy ihany manamboatra an'iny a satria nisy asany tanany tao azonao zay nge principe ampandrona n'ity Madagasikara ty de avy eo ny bénéficiaire izy ihany ny bénéficiaire mahazo tombony izy ny mahazo tombony amin'izy satria izy ny asa tao réalisen'izy teo ary nisy projet zay nomena tao anatin'izay tena tsara be izy ary nisy ary a natao mihitsy hoe village mapy hoe tena tonga de asiana ho azany hoe inona ny olanao a dia mena daholo ny fododrafitrasa zay ilain'ny olona mena azy ny moyen de le olona ny manao an'le bassin manao an'le EPP ny CEG ao anatin'le sy ny CSB zany a de mamiratra le tanàna de le olona ihany no nanao an'le izy a fa ny moyen no mena azy ao anatin'izay zay zany anisany na tsara hoe miainga amin'ny fokon'olona ny fampandrosoana ao anatin'izay ary zay nge zay ny ilaina an'ireny hoe olombe ao an-tanàna reny zay ny reny tangalameny reny ao anatin'izay zany hoe reny nototeny ny sefokotany nototeny ny mpitondra fiangonana nototeny ao anatin'le izy ary ny concept tena tsara ao anatin'izay de le hoe le kolotsaitsika le mahamalagasy atsika zany raha tena andrositsika faniry de tsy maintsy hoe manana an'izay le hoe inona le izy hoe inona le dina pokon'olona zay ho apetraka inona ny fiam-pihavanana le valy tanana le fatidra sy le teny ifampiarana zay le concept ny fokon'olona tam'izany ny aingana amin'ny leadership zay ho atao ao anatin'le izy fa raha mbola haitsika no mitazona an'izay mamerina an'izay le kolotsaina zay ny teny ankoro zay zay fiam-pihavanana zay aisangasany misy tsony am'izao e tsy misy tsony zany e zany valy tanana zany ka misy tsony am'izao e ny teny fampiarana zany ka misy tsony am'izao e justice populaire misy am'izao saram-bahoaka zay de mampalahelo izy rehefa anao zavy anao tokony misy teny fampiarana miainga avy amin'ny vahoaka de miaina anao ao anatiny zany natao hoe fampandrosoana ifotony zany ny tokony hampandrosoana an'ity fireneny ity zany a ao anatin'izay nampalahelo moa faniry fa nofanina koa ny ben'ny tanàna avy eo a 2007 2008 2009 moa irahantsika malala zany a ny zava-mitranga tao anatin'izay fa reny anisany za manokana nitiavako an'io flora valomanana io ary nitiavan'ny olona rehetra azy ny olona nisy fokotany maro tam'izany ny ben'ny tanàna maro tam'izany zany fanofanana zany leadership atao anatin'ny enlim zany satria ny sefotange be be zara fa nahita fianarana fa nahazo an'le formation leadership izy hitanao mihitsy izy hoe tena olona mitarika le olona mahay le olona ao anatin'le izy ary jerevantsika nke mandeha lazanga nianatra e zara fa nahita anina sekoly nke zany e fa jerevo ny Afrique du Sud nanaovan'ny Mandela azy tao anatin'izay io zany anao rehefa nananao zay capacité de leadership zay ananao miaraka le fitiava-tanindrazana de za faniry mahita fa tafavoakitsika ao anatin'izay zany ny tokony averin'ny mpitondra amin'izao fotoana izao maka hevitra ty aminay de omeny nareo izy de nareo any manatanteraka satria nareo zao ny eo ao anatin'izay a rehetra zay manaraka zany faniry dia io zay tena mila tanana io resaka hoe miainga amin'ny fokony olona io a ny fampandrosoana fa manarak'izay a asiako teny ihany le telo andro tapitra malina izy nandeha maraina be mihitsy andro any nijery hoe manahoana ny vidin-javatra or faniry vao mainka mampiteny ny mona le izy fa ny vary zao 700 ariary ny kapoka ny menaka 12 000 ariary litra ny saribao 40 000 ariary 50 000 ariary ny légume zany miakatra de ahoana ihany ary izy ty efa tsy hita teny tsony ve ny mpitondra am'izao fotoana zao e teo ianao amin'ny ataona tsy hita le hoe ampidinina le fiainana telo andro ve aiza nahavitanana zany zay nge natao hoe tsisy miracle zany amin'ny resaka économie tsisy miracle zany ao anatin'izay ka zay natao hoe rehefa mba miteny a rehefa mba milaza ho anareo mpanolotsaina anazy de mba fakafako aloha le izy de ady adio tsara de misy action atao ao fa tsy mivava miasa nefa ny action zéro tsy mandeha amin'lohany ianao raha sainao ataonao ao anatin'le izy jerevo hoe reto secteur informel reto zao no tokony jerevan'ny mpitondra amin'izao fotoana zao tadiova ny secteur informel ange zao 71% makany amin'ny secteur informel atao zany hoe eo amin'ny 2 200 000 eo fa ny 29% ihany zao ny ao anatina secteur formel ny activité ny zavatra zany de tokony ampidirao anatina cadre légal
reo secteur informel reo karaha ny sasan'le 2 millions de cent fotsiny ary ny mandoa etra za mity anao fa tena miana ke ty vahoaka malagasy ty mena ny fanjakana e be da be mivola azo anatin'izany e de anetana an'izany ve de tsy haitsika e anetana an'ireo olona reo iformena an'ireo olona reo atao inona fotsiny reo inspecteur du travail be da be reo commissaire de commerce be da be reo ampiasao reny e anao an'izany asa an'izany manara-maso an'izany manetana ny olona amin'izany zay nge hoa itsika tsy haitsika misy le hoe ahoana fo fampiasana ny intellectuel sy ny olona technicienne amin'ireny administration reny mahay mampiasa an'ireny ke zany ny mpitondra e fa tsy vitan'ny olona ray irery io e raha sady ianao no ministra no DG no filoham-pirenena tsy vitanao zany e tokony mahay midélégué anao zay le hoe mahay manager koa ianao zany tokony leader sady manager mahay midélégué ny asanao anao ao anatin'izy ohatra zay koa membre ny gouvernement rehefa eo anao de mahay midélégué ny asa ianao menao le vision hoe tianao atao de mahay midélégué ny asa ianao a de mahay micontrôle le asa zay ataonao a de mandeha io fa tsy mahay an'izany le membre anatin'ny gouvernement faniry le mpitondra amin'izao de lasa mandeha any amin'ny tsy tokony ho izy le firenetsika ary ny tena anisan'ny zava-doza faniry amin'izao fotoan'izao a tena zava-doza tena zava-doza fa lasa ataon'ny mpanambola ampimamba ny fiaritsika amin'izao fotoan'izao ny fanjakana zany zao a dia lasa tatan'ny mpanambola fa ny mpanambola ndray zany no mitatana amin'izao fotoan'izao zay le hoe économie souterraine zany hoe miampitombo ny mpanambola rehefa misy zavatra mitranga ka de mitombo tampoka teo zany a le olona mana-karena zay le hoe nouveau riche satria manararoatra izy ao anatin'le izy de manambola tampoka zany a ao anatin'izay ao anatin'le fahasarana izy zany lasa manambola tampoka nefa ny akamaroan'ny vahoaka malagasy amin'izao de mivaribaritra kely izy manao bizina kely izy de avao le volam-bahazony kely amin'iny a dia miasa tany izy rehefa miasa tany izy de mividy masom-boly kely izy de mamboly izy de manao économie familiale leo ny akabetsahan'ny vahoaka malagasy zany de tokony jerevantsika zany ao anatin'izay tokony mijoro ny fanjakana hoe fanjakana no mitantana na izy ao de ianao ny fanjakana no mitantana ary izy no mametra ny zavatra rehetra ao anatin'izay rehetra izay ny vahaolana koa zao de tokony atao mioasa ny tanora amin'izao fotoan'izao misy tokony misy politika de l'emploi zay atao ho an'ny tanora mefa matsimboboly izy ireo amin'ny zanabola ambany de ambany zao de problème be koa ty jirama ty miakatra isan'andro zany ke de efa nyteny foana sosikevitra efa miako efa roa taona mahery zay hoe maninona raha hoe asiana be da be ny reny rano eto mamokatra tsika angovo vokarina amin'ny rano de manao reny centrale hydraulique na centrale hydroélectrique reny na angovo amin'ny masoandro isaky ny disika sy ny commune asiana amin'ireny mba ialana amin'le fampiasana angovo amin'ny solika de miaina bingy le anina le vola alohan'ny olona amin'izany e zany zao anisany sosikevitra vorona zay tokony atao tsika ary miaina le manitra an'ireo renirano be da be reo afaka exploitena amin'izany rehetra zany zay zany amin'ny akabeany faniry ny amaliko ny teninao zany a sy ny fijeriko amin'izao fitanga ny vidim-piainana zay tokony jerevany fitondrano zao a fa tena mikakaiky ny olona tsy manana mbola ny olona sahirana ny olona zarafa mimina-kanina ny olona amin'izao fotoan'izao a ary ny lara-pamena zay tokony atao aloha amin'izao faniry ninona resahana dia politika ny sakafo io zany tokony ny fambolem-bary ny fambolena tokony ahompanany zay ny famatsimy mbola rehetra mila mihina-kanina tsara ny olona voky ny olona de mihena asa maharitra ny olona rehefa mandeha zay a zay anao manao fotodravitrasa maro isan-karazany zay zao ny tokony atao maika de maika amin'izao fotoan'izao ary mahay zao a manavaka ny urgent sy ny important d'accord ary
Ny fotoanantsika koa mandeha de mandeha mahafinaritra miaraka amin'ny député Toutso minimitsy tsy manapaka za mba hivoaka tsara mihitsy le zava-misy satria dia ny mpampianatra no miteny dia zava-dehibe no miheno an'izay fa le fokotany manko de tena ny chef fokotany izy nge no mahay ny zava-misy ao anatin'ny fokotany gaga mihitsy any amina fokotany tsy hotononiko le izy tena ny tany rehetrarehetra ao anatin'ilay toerana de le chef fokotany tany ray ihany revo miteny fotsiny an'izy ry tany ray ihany io ray ihany taranaka ray ihany na ray ihany na vareny tompony io ny zanakapelezan'ireo de arianana sy ny sisa de manontany ray anao tena mahay noho nylay tompotany lay chef fokotany satria nisy traikefa ara-piaramonina be da be chef fokotany ihany ko no mamany ny olana ara-piaramonina amin'ny adiny mpivady ny adiny mpiray vodorindrina sy oatra zany fa ny chef fokotany ihany ko de anisan'ny mitarika ny raharaha ao anatin' zany tanàna zany amina resaka tontolo ara-pifidianana sy ny sisa tena manana andraikitra lehibe ka zay le hoe tsy azo tsonotsinefina fa dommage moa ny chef fokotany de tsy ao anatin'le collectivité territoriale décentralisée kanefa efa menandraikitra any satria mijana eo amin'ny commune zany le vondrom-bahoaka paritra tsinjara-pahefana manomboka ety amin'ny faritany dia faritra dia commune izy am'izao fotoana izao zay ny amin'iny fa amaraparantsika député Toutso mba te antany kely any député Toutso tsy mbola hoe dépassé akory le événement de tsy azo resahana fa mbola ao anatiny tsara ty Apollo 21 ty député Toutso mba te antany ny hevitra ao amin'io alohan'ny tena hifarana ny adevitsika eto ya anapikely le fanizavana teo iafaniry ny vahoaka malagasy zao ny akapobeany dia mahatra eo ambony arena ny vahoaka am'izao fotoana zao ary araka ny teneniko teo hoe raha te anova fiovana ho any amin'ny tsaratsara kokoa ny fitondram-panjakana raha te anova de mila ny rafitra misy novaina rafim-piaramonina misy zany novaina zay miengy amin'ny fokon'olona izay zany tokony ataon'ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao miteny sefo afokotany ianao nge zao ny sefo fokotany zao tena tsy omeny ho lasiny intsony satria tezindrena fahatany le izy zay le hoe rafitra tokony amboarina tokony vahoaka no mifidy an'izay fa raha indrindrindra eto tany vrenivohatra ianao tsy omeny ho lasiny intsony zany sefo afokotany tezindrena fahatany ary matetika olona mangidotritra no ataon'ny mpitondra ao am'izao fotoana zao de manjary miravoravo tanany olona na ny ampapamifoatra araka zao efa tsy meny olona asony tsony zany ao anatin'izay ary io de rehefa mampandrositsika de zay ao anatina fokon'olona ao anatina rafitra anankiray de averika fa misy le acteur misy 3 acteurs zay tokony tsinitsiniavina ao anatin'le izy ao anatin'le hoe fampandrosona ifotony misy natao hoe acteur endogène ireo zany de le olona monina ao am'le fokotany le moninao zany reny zany tokony considéreny reny mena asiny reny ao anatin'izay omena andraikitra reny no faharoa misy natao hoe acteur exogène reny le olona nivetrany le avany tiramato le vazaha ohatra mba resahanao reny mba ahampandroso le tanànanao amin'ny resaka moyen ary ny fahatelo farany misy natao hoe acteur transactionnel reny le hoe zanakapelezana ohatra hoe any amin'ny faritra any zao na ny savaizy na ny atsimondrefana na ny sana ka mony eto Antananarivo izy de nefa izy tany région ndrefana izy noteraka de reny zany afaka anatonan'le faritra any reny afany mitondra ny anjara briky satria be da be ny olona fany faritra tavavoaka izy amin'ny fiainana de mipetraka eto Antananarivo reny le hoe acteur transactionnel de zanakapelezana reny zany tokony atsona daholo reny any amin'ny faritra zay misy azy afahana mampandroso ny fokotany sy ny faritra zay misy azy zany zao nisany zavatra lehibe rafitra tokony apetraka ary tokony tanina am'zany ny mpitondra sy ny fokon'olona zany mba hay mahafantatra reny acteur rehetra ireny fara moa ny fanontanianao resaka Apollo 21 de teny trotrany ao anatin'iny be da be moa resaka mandeha zao hoe cinéma reny diversion reny atao fotsiny zay hoe amavarinan'ny vahoaka kika malagasy any za aloha tsy de miditra lalina am'izay fa ny tiako tenena am'ireny hoe na ny avaty amin'ny mpanohatra avaty amin'ny RRMDM de hitantsika tam'le voaroro teo fa tsy tsisy olona ray voaroro ao anatin'izany ary raha izay manokana raha izany manokana raha menina basy ary tsy ambon'olo zany mihitsiny satria nge ny hevitra hoany no tsy mitovy fa tsika samy gasy tsika fa
ny famono kosa aloha dia tsy mety na izy na izy ary ny io famonoana io nge dia tsy voatery hoe basy ihany no tifiriny fa ny keretsy ny tsy fampitsakafo io tsy famezanao sakafo ho an'ny mpiarabelona aminao ny politika mazava zay apetraka ho an'ny tsy fanananasy io dia tsy minakany reny olo reny famonon'olona daoly ngekika reny ka ny tiako lazaina zany amin'izany a ninona zany endrika ny famonoana dia za manokana dia tsy makasitraka an'izany ary tsy tokony atao kory zany ary tsy kolotsaina gasy zany hoe amon'olona zany zany a ao anatin'izay ka amiko ikika manokana na isotasota atao io ary na io hoe mandeha ny filoro ravalomanana de sakarana de rahonana tsy mahazo metsena tsy mahazo miangona zany nge de efa famonoana ny fahafahana zany ao anatin'le izy aiza le liberté de circuler liberté d'expression zany ke famonoana mpanao politika sy mmpanoatra hoe maninona tsy avela miteny any amin'ny ainy manjery ara-panjakana eny amin'ny TVM sy ny RNM ny mpanoatra hatramin'izao hoe evotapitra ny mandahanareo ty zany zao de famonoana ny demokrasia eto Madagasikara ka hoe zany vao daholo zany vao daholo zany rehetra zany aloha ny hevitra ny ady fa tsy tsika akory ny famono eto ary zay a ny anay manokana ary tsika eto amin'ny Miara Manonja politika madio natao ny tsikira de hoentina anatsara zavatra zay no atao eto fa matokisa ianareo eo amin'ny fitondrana fa raha izay manokana tsy amon'olona zany fady zany ary fadin-drazantsika zany ary tsika kristianina dia mitandro an'izany hoe ny fahamarinana zany a ary mitandro zany hoe fahendrena izany zany a ao anatin'izay mandeha moa zany ny fanadatiana de aloha ny fanadatiana zany a no amaritra sy anamarina zay voakasika zany rehetra zay koa dia mametraka ny veloma mandra-peona ho an'ny vahoaka malagasy ary mankahiry atsika hatrany fa tena mafy de mafy zao ny fiainana vao maika ame mafy ary hatramin'ny nazona fahaleovan-tena ity ny tena fiainana tena mafy indrindra amin'izao fotoan'izao ka mankahery amin'ny mahasamy ika malagasy ny hevitra ohatry ke de efa mahafaly atsika hoe mba mizara information tsika mamakafaka tsika mifakahery ohatry tsika fa ny teny ataon'ny tena moa amin'ny mahasolom-bavombaoaka dia hoe aza kivy amin'ny fiainana fa tokony trakatra ny isika ary ho an'ireo zay misy fahoriana amin'izao dia mankahery anareo ho an'izay miditra hôpitaly dia engane mba ho sitrana somatsara ianareo rehetra ao anatin'izao fiainana zay mandalo izao koa dia misaotra indrindra tompoko lahy mankasitraka tompoko faly feno fakasitrahana ny solombamoaka-ny Madagasikara voafidy teny amin'ny boribory tamin'ny fahenina isika dia député Toditsoa Andriamampandry zava-dehibe no ny fampizarany tamintsika mpanaraka ny Miara Manonja tamin'izao maraina izao satria dia araka ny nambarako matetitetika hoe misy zara fahalalana traikefa zara fahaizana mba sotomontsika amin'ny vahiny tahaka izao ary député Toditsoa dia miavaka foana zay faneho-keviny zay rehefa eto amin'ny Miara Manonja satria dia amin'ny mampampianatra mpikaroka mpampianatra amin'ny maefa tompona andraikitra ambony azy teo anivona ministera samihafa sy amin'izay fitantanana ny teny anivony reny sehatra mbara tonga ambony reny no tena andratontsika izay hevitra sy traikefa avy any amin'izay ka zay zany no zava-dehibe ao anatin'ilay fivahiniana tahaka itony samy mandray zay raisiny ao anatin'ireny adihevitra samihafa ireny rehetra satria zay raha teo koa lay foto-kevy-dehibe ijoroantsika atao anatin'ny Miara Manonja dia tsy mitsikera fotsiny ihany fa mba mizara zay tokony ho fantatry ny rehetra ao anatin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana sy ao anatin'ny fitantanana ny fiarahamonina akapobe mihitsiny arak'izay mifanandrifo sy ny traikefa zay iaina ny tsirairay avy izany no atao de hoe Madagasikara atsika ty izany no atao dia malagasy iray ny eto ary mba fandritsika de hoe tsy ho toy ny tany Australia na toy ny tany Canada ka efa tsy misy mimponina ao amin'ny tsony
no mipetraka sy mivelona ao fa vahiny daholo no mipetraka ao sisa fa reo tena ponina zanatany dia tantara solovatsofina sisa nitahaky ny any Canada tahaky ny any Australie indrindra reo porosy zany zay tahaky ny tantara zany sisa nisan'izany taloha ela be tany ka mba fanidritsika de hoe taloha ela be tany ony de anisan'izany malagasy zany fa mbola mitoetra foana malagasy fa tsy olovatsofina sisa zany malagasy zany fa tena malagasy miaro ny tany malagasy mampandroso ny tany ary malagasy sary-piaro ny tany zany no ijorotsika menakafo ka na inona tsy fahombiaza le fitondram-panjakana de mbola miezaka iantsika aloha mba mitondra le vahaolana reny feikevitra teboka 9-10 reny de mbola vahaolana no nomentsika ao anatin'ireny vahaolana nge zany hoe tsy zakanao le izy andriamatoa filohan'ny repoblika fa ny tsara angamany de mametra-pialana vahaolana zany culturan'olona tena tsy tandrazana zany fa tsy hoe culturan'olona tsy manana zay fitiavam-pirenena zany nataon'ny Edouard Philippe zany vitany Covid-19 tamin'ny Frantsa tamin'ny heritaona de ozy Edouard Philippe andriamatoa Emmanuel Macron nefa mba vita kosa rangany adidiko fa efa betsaka fa aloha ametra-pialana de ozy Macron tsy foky anao fa zao tsy maintsy mandeha izy de angakaingana tao anatin'ny 4 ora de afaka nanindry Premier Ministre i Jean Castex i Emmanuel Macron vao tamin'ny herinandro tytsika Rina Rabe Mananjara de nare misy olana eo amin'ny fitsarana ny gouverneur New York dia resaka masososotra kely zay menan'le izy amina hoe fitsiriritana vehivavy eritrereto fitsiriritana vehivavy karazana fanararotanaranofo sy ny sisa ohatrohatran'izany de tena nametra-pialana izy satria manenjika azy ny conscience an'izany nanana olana ohatran'izany elaela tany i tsarotsika tsara i Bill Clinton tamin'ny Monica Lewinsky tamin'ilay raharaha lay secrétaire antao fa zao nanao excuse publique ngeza be mihitsy i Bill Clinton tamin'ny vahoaka amerikana sy tamin'ny vadina de mipardonen'ny analyse zany hoe lay république sy izy azy mivoakitika zavatra mety ho majinika sy kely zany kanefa zava-dehibe satria efa saika nitarika tamin'ny fametra-pialana zany rehetrarehetra resantsika zany manintsika amin'ny tena zany de ozy tsika hoe tena culturen'olona intellectuel zany intellectuel tsy hoe misy boatra ihany fa ara-tsaina ara-pitiavana zany rehetrarehetra zany ka anisan'ny vahaolana natolotsika atao ihany koa le hoe momba ny ACC satria tany ny fototry ny olana marobe tao anatin'ny taona maromaro zay ary nresantsika de hoe handinikitsika momba ny lalam-pandrena hizorana any amin'ny repoblika fahatelo vahaolana zany rehetrarehetra zany na manarina ary naroso tamin'izay ny mpiamban'ny ACC de tokony ho mpitsara manana ny tena hoe fahaleovantenan'izay le izy fa tsy manana fifanokitana hoe vadina tompona andraikitra ambony atsy sy avy amry sy ny sisa sy kotandra ihany de manao zay tiany atao eo de tsy mipetraka le izy am'izay fotoan'izay hoe gardien le constitution Rina Rabe Mananjara meko anao indray ny fitenenana eny ary marina daholo zany tenenina rehetrarehetra zany ary izay no ilazantsika hoe ity Madagasikara ty de tsy azo jerena fotsiny am'izao ity Madagasikara ty raha hoe ny zava-misy ankehitriny tsy azo safosafona fotsiny na hoe tsaingotsaingoana kely etsy na tsaingotsaingoana roa fa tena mila fandraisana andraikitra tena hoe aingana sy matotra ny zava-misy eto Madagasikara satria efa tena lalina de lalina izay fahantrana izay raha ohatra hoe raisitsika kely fotsiny amin'ny mpitazana tsika menakavy zany tena mompanao gazety ny olo-pirenena ihany koa maha olo-pirenena azy tia mitazana ny zava-misy ary tsy hoe vitany hoe mitazana fotsiny fa ny zava-misy ao anivon'ny firenena any anivon'ny fitondrana any raha vao misy mikokoaka kely de voansery daholo ny ety amin'ny ambanilanitra ety any amin'ny tompona andraikitra karazany any raha vao misy zavatra hafahafa de miatraika na mivantana na akolaka ho an'ny vahoaka tsy mandady arona ny toejavatra tahaka an'ireny ny fanamaria maro zao ary nisy ny teny mihitsy aho hoe mba tenenao de ity le hoe resaka hoe gouvernement ty fa nentin'ny député Toutso teo ihany moa le izy de misy zany zao ny hoe fampandehanan-draharaha aloha fampandehanan-draharaha dia miandry zany tsika zay tena hoe fivoaran'ny raharaha hoe ahoana indray zany ny tena hoe gouvernement hipoitra eo zany
tsy fantatra io zany na afaka firy andro na afaka firy andro fa ny ankehitriny aloha zany de hoe fampandehanan-draharaha de eo no mahalasa saina be sy maro satria raha ny zava-misy ainan'ny Madagasikara sy ny malagasy amin'izao tompoko de tsy tokony misy segondra na minitra na ora na andro ho lanilany fotsiny na hoe ho verivery fotsiny fa mila tena aingana diaingana zany ny fandraisana fanapahan-kevitra ka tia le hoe fampandehanan-raha ty maritra roviana indray sa ohatra n'le teteza mitatra indray io tamin'le fotoan'androny tsy fantatra tsony hoe hatramin'ny roviana fa de hoe fampandehanan-draharaha kanefa le firenena zany tena ao anatin'ny tena fasairanana tanteraka ny teneny ny faniry teo ny amin'ny zavatra miseho any ivelany any ny any Frantsa ny any États-Unis raha misy tompona andraikitra anankiray hoe ohatra hoe mametra-pialana na hoe nesorina arak'izay zavatra anseho tany na ny tany Frantsa ohatra na ny tany États-Unis ireo moa no tena akaiky antsika de tsy miandry ely zany tsisy an'izany hoe fampandehanan-draharaha zany aloha ka de misy hoe intérim kely na tsisy intérim fa hoe le tompona andraikitra teo aloha ihany aloha no manohy ny asany eo zany de zay le hoe fampandehanan-draharaha zany tsy izay no mitranga ny ivelany ary reny firenena mandroso fa raha misy prime ministre ohatra mesorina na hoe nametra-pialana dia ao anatin'ny 420 ora farafahatarany de fa tonga ny prime ministre vaovao zany ny tany Frantsa ohatra ny tenenina namana faniry teo ohatra ny tamin'ny tia prime ministre perinasa ho an'ny Frantsay ity satria tsy nandraikitra n'le asa antsony le prime ministre teo aloha de vetivety kely dia tonga ny prime ministre vaovao ary dia vita daholo ny antsoina hoe procédure rehetrarehetra inona ny anton'izay ny fiainam-pirenena tsy afaka miandry ny fiainan'ny Frantsay tsy afaka hoe hitarazoka hoe fampandehanan-draharaha raha ny ao Frantsa ao no tenenina an'izany hoe misy tranga ohatran'izao te Madagasikara zao de asa angambany efa teneniny ramatoa Marine Le Pen amin'ny toedraraha tahaka an'izany fa dia hitantsika menakavy ny toezavatra misy zany ka ny fampitahana tsy maintsy atao satria io fampitahana io no ahafahantsika mandroso mba mila fantatsika ny any velany any mba ahafahantsika mijery zany satria rehefa tena difotra ny fahatrahany etsy koa tsika de samy jembojemby eo daholo de samy tsy mahita an'izay ho aletsony fa na zany na zany tsy maintsy arahantsika ny fandehanan-draharaha ka io zany zao mbola mampametra-panontaniana be amin'ity resaka gouvernement ity satria atao anatin'ny 420 ora 720 ora de io no resaka de zao zany tsika zao miaina ny amin'ny hoe fampandehanan-draharaha kanefa le firenena efa tena latsaka de latsaka tokoa afaka minitra vitsy dia hiditra ny vahiny manaraka hitondra ny famelabelarana ihany koa hitondra faneho-kevitra tsy zany fa Andriamatoa Manuela raha vao miresaka an'izany hoe Manuel zany ho an'ny mpitolona de tsisy zay tsy mahalala an'izany ary Manuela moa zany amin'ny mampanao politika azy amin'ny maolo-pirenena ihany koa de manaraka akaiky ny toedraram-pirenena izy ary miaina ihany koa anatin'izay ary ny tena mampiavaka azy de ny resaka faritra atsimo Madagasikara iny resaka tsy fandriam-pahalemana resaka kere resaka fampandrosoana amin'ny ankapobeny resaka ny tontolo politika sy ny momba ny zay faritra atsimo zay dia anakambary izy ary efa aveo zany miaraka amin'ny namana faniry fa misy ihany koa ny tsetsatsetsatsyaritra tsy maintsy resahana satria anisan'ny vaovao tao hoe nahazo vahana be ary resahan'ny olona tao anatin'ny 420 ora ny amin'ity le hoe kapsaty ity zany kapsaty moa zany tsy inona ny fanazavana azy fa hoe corps d'administration du personnel et des services administratifs et techniques toby miaramila moa zany kapsaty izany inona ny tranga tao zava-nisy aloha zany de hoe nisy fitaovam-piadiana very tao amin'io toby ny kapsaty io zany ary de hoe nisy ny basy K47 K47 ohatrany tsy de haitsika loatra fa kalaky ny tena haitsika mitovy any zany de misy ihany koa ny hoe munition zany tsy hita de hoe tamin'ny aliny talata 10 Aogositra no nitrangana zany toejavatra izany zay zany le antsoina hoe fait na hoe zay no zava-misy ary efa mipoitra zay zava-misy zay
am'izao fotoana misafotofoto be zao ny fiainam-bahoaka efa tena enjana, ny raharaha politika manahirana milaza azy, ny gouvernemanta ao anatin'ny fampandehanan-draharaha dia lasa mipetraka ny fanontaniana eo anivon'ny vahoaka hoe fa ahoana ihany koa izany toejavatra izany. Amin'ny toedraraha misafotofoto tahaka an'izao dia manahirana mihitsy any mieritreritra azy satria lasa tsy hitantsony zany zay hoe atao hoe lalaka-lehanga eo amin'ny fiatrehana amin'ny fiainana satria ny atsy tsy milamina dia ny ato mipotra indray ary raha zany hoe tombo miaramila zany ry faniry izany angamba no atao hoe toerana saripady indrindra amina firenena anankiray ary toerana tena hoe manaraka procédure indrindra, manaraka discipline indrindra fa ianao tsy afaka hitsofotsofoka amin'izany ianao raha ianao aty ivelany aty nganao afaka mitsofotsofoka fa misy ny fepetra isan-karazany amin'ireny toby miaramila ireny zany dia mahagaga hoe misy fisehoan-javatra tahaka an'izay dia mipetraka amin'ny fanontaniana fa maninona ahoana marina fa nahoana mivoaka daholo zao karazam-panontaniana rehetrarehetra zao amin'ny trangan-javatra tahaka antony. Dia zao ny fanamarian'ny olona ary satria rehefa misy toe-zavatra tahaka an'izao tsy azonao fefena mihitsy ny olona tsy haneo hevitra aloha miainga amin'ilay antsoina hoe zava-misy na ny hoe trangan-javatra na le hoe fait hoy isitsika. Ny anjaran'ny folo alin-da zany ny ampitandro ny filaminana dia hoe miaro ny vahoaka sy ny fananany. Mitranga ny fotoana hoe misy toby miaramila very ny fitaovam-piadiana, tsy hita ny munition dia amina toby miaramila zany tsy voafeh zay ny fijeriny olona azy aty ivelany ahoana ny arovanao zany ny 25 millions amin'ny malagasy fanontaniana mipetraka daholo zany ary manahirana dia lasa koa ny saina hoe rehefa misy ny asan-jiolahy za tsy tentsony hoe dalo fa ny asan-dalo ao anatin'ny singa anankiray ao anatin'ny endriky ny asan-jiolahy ny dalo zany rehefa misy ny dalo vao teo zao ny namana avantsoro mandidy ny teny teto hoe pobasy ohatran'ireny any Far West fa tsika amin'izao fotoana zao tamin'ny andron'ny Garicopera sa John Wayne fa dia mipopoka amin'ny basy ny namana avantsoro mandidy teto dia lasa mametra-panontaniana ny olona hoe lasa raha vao misy asan-jiolahy dia misy fitaovam-piadiana dia ahoana zany ny fitaovam-piadiana miparitaka efa taona maro no resahana an'io fa dia mbola eto aloha sika amin'izao fotoana izao ka dia manahirana ny toe-draharaha tahaka an'izany tsy maintsy tenenina zany satria iainantsika malagasy fa misy kosa aloha ny fitaovam-piadiana tratra ry faniry reny mandeha amin'ny vaovao reny dia misy ny tratra zany hoe deraina ihany koa ny mpitandro ny filaminana satria tsy tratratratra amin'izao fotsiny reny fa mba misy ezaka ihany koa ataony ny mpitandro ny filaminana izay tena hoe manao ny andraikiny ihany koa zany matoa zany misy tratra aloha fa mbola betsaka ny tsy tratra zany hoe mbola misy ezaka be deaibe zany tokony atao ao anatin'izay rehetrarehetra izay tsetsatsetsy tsy aritsiny fa ho raisiny namana faniry zao ny mpanao politika dia i Manuela izany ary dia omena ny faniry sy ny mpisehatra manaraka Manuela indray ny sehatra ndao ary rehefa ndresaka an'izay zavatra zay moa zany Rena Rabe Mananjara ny amin'le hoe pobasy edsero sy ny sisa ry Garicopera ry Bir Lancaster ry Lee Van Cleef dia malahelo-tsika rehefa mandinika ny zava-misy zany sisa ny fara Madagasikara dia lasa afaka manao zay tiany ataony rehetra nandraytsika mieritreritra hoe fa régimenta manokana ve zany dalo zany satria tao manana fitaovam-piadiana mahery vaika matanjaka mihoatra n'ilay tandro ny filaminana ndraindray eny amin'ny toerana zay hanaovan'izy ireo fanafihana samy hafa eny tena mampalahelo zany zavatra zany tena tsy nieritreretintsika mihitsy zany hoe zao ny efa rahan'le firenentsika na dia efa nieritreritra ihany ary tsika hoe tena hanano sarotra ny hitondrano reto olo reto an'ity Madagasikara ity kanefa atao ahoana moa fa ndraindray koa dia mbola eo ihany ilay olany vahoaka amin'ilay fahatakarana ndraindray sy ilay ndraindray tsy mino maty raha tsy avy mandevona tsy hoe kory ny fifandatsana ny zavatra rehetra fa angamba hoe rehefa mba voadona tamin'ny voalohany sika
tam'ilay 5 iny ataontsika hoe tsy fahafantarana iny mbola voatroatra teo fa rehefa tonga indray le faharoa 20 de efa mbanomboka mailomailo tsika kanefa mbola tratra n'ilay ady tany ambanin'ny rehetrarehetra tany lay amin'ilay resaka alabato sy ny sisa sy resaka fraude sy ny karazany de ataontsika hoe lesona amin'izay zany voalohany sy faharoa zany fa ny fahatelo mba ahitany kosa ho ny vahoaka sasany raha mbola misy hoazonao amin'izany tsony eo fa efa mba tonga saina efa mibelaka ny vahoaka malagasy efa natsidikirina rabe mananjara teo ny hoe anambahiny tsika efa hatramin'ny herinandro amboniny efa nikaroana hoe aiza rovino manuela no hiakatra eto fa ny zavatra kely moa zany de misy fotoana daholo satria rehefa natsona de hoe mbola manatrika nisa taona nakara malaza ao anatin'le jobily fa 20 taona nakara malaza manuela fa hoavy izy fa mbola any manakara de mifandray ihany zay mirahalahy de tonga manuela zany de miarabanao zokibe manuela rahalay mampisaina ronony manuela di manuela araky ny fahafantarantsika rehetra azy miraba sady tonga soa manuela akory aby tsika rolahy de misaotra tsika misaotra an'Andriamanitra koa fa mifankahita soamantsara de vita natao tany ia alohan'ny tena idirana amin'ny ady hevitra manuela satria iresaka raharam-pirenentsika amin'ny rahalahy eto izy aloha zany de mpikambana teo aloha teo anivo ny congrès ny tetezamita ny namatsika manuela fa mba te antany manuela nandeha tamin'ny lalam-pirenena fahafito iny ianao za tsy antany hoe nanahoana ny voandalana satria efa sarosarotra be amin'izao fotoana izao ny voandalana satria ny posy mamaritra ny voandalana fa raha misy moa tsy mampaninina fa omeo ihany fa ny lalana ny tiako anontaniana ny endriky ny lalana tsy de reradreraka lamosina ny tongotra ny asika an'izay lalana amin'ny lalam-pirenena fahafito iny reraka ka ny voandalana de misy Jesosy Kristy ny voandalantsika ao malagasy miaro antsika tamin'ny aretina rehetra ary vavaka tsara tany Akaramalaza minao fa miaro amin'ny malagasy hatramin'ny farany izy nanantena ihany kristianina tany fa tsy ho tohizako ny lalana tena ratsy ny avy any amin'ny Akaramalaza fa fantatra ny lalana any zany nanaovany ny lava azy manakara makaty tsara saotra ny filoham-pirenena maro Karavalomana nanamboatra ny vohiparara fa ao miditra ny tetezan'ny vohiparara ihany amin'ny 30 mètres no somary misy ratsiratsy kely fa ny RN7 tena tsisy fanamboara tsisy nijery ve sa tsisy namboarana intsony lalana rehetra Madagasikara zany tena ratsy fa tena nampomea koa tena eo andrano manelitra potika misy an'ity koa ve de potena le lalana sa hoana fa potika ny lalana miala ny Tsirabe makaty Antananarivo tena sarotra marary lamosina potika ny lalana zany fa miantso ny fitondrany amboary nahazo vola be ianareo de amboary ny lalana tiako antanina le lalana parti nataon'ny président Maro Karavalomana na mbola ao tsara ve mbola ao tsara mafy ny zavatra amboariny iny rangainy mantsy mafy iny mantsy tadidiko ny rahalako niasa tamin'ny kolasy tany Atuliara fa metary ny filora Valomana mihitsy io goudron io amin'ny cahier de charge fanarahana raha hoe 75 cm ny goudron petranao ka 5 eo nantsoiny hatra amin'ny directeur kolasy tany Atuliara namboatra goudron tao Atuliara fa masika izy amin'io fa zao mantsy io hita eo de lalana tsy azo hoanina zay ia Manuela alohan'ny tena tongahavako amin'ny raha-pirenena amin'ny ankapobeny ianao marina fa hoe monina eto amin'izao fotoana izao fa zanako Toliara koa anao dikan'izay mba liana ihany te hafantatra ny zava-misy nareo tany Toliara tany fa mino aloha fa tsy ao anatiny ianao tena nanome vato be indrindra amin'ity fitondram-panjakana ity tena nanao zay mety mihitsy ny province ny Toliara de mba nanantena hoe zany mba ilailay mihitsy ny zany tena mba ho tafavoaka le vahoaka ka rehefa mba tonga eto Manuela sura fa mbola mivezivezy any Toliara ianao mbola manana contact tsara amin'ny fianakaviana mbola mahafantatra ny zava-misy aina ny vahoaka any amin'izany tany be zany ny asahanao ihany koa tamin'ny fotoanandro manahoana ny zava-misy any Toliara mba misy azo resahana Manuela zany misy tena misy satria any Atuliara marina tamin'ny tolona tamin'ny 2009 nanotra ny fanonganam-panjakana mipetrako te de tavela eto nitaka ny fiverenany Filomaro Karavalomana manenina zao Toliara miantso alava tena manenina nareo ihany ny fidy an'io ka tazomo ny anareo fa ty isy fifidianana eo
tsy fantatro na haritra na tsy maharitra na 2023 na alohan'izay tsy fantatro fa na angalaba tahaka ninona rehefa avy eo tsy tafavoaka ntsony manenina toliara voa mafy na ny kapon'Andriamanitra hoe fa hatramikere mbola sisy kere tahaka niny tany aminay tany androy tany ny RN13 teneny hoe tsy hanao politika ntsony raha tsy vita ny RN13 filora raha Joel Andry Nirina tsy ambovombe Fort Dauphin tsy izay ny RN13 fa ny RN13 miala ny faradofay hatro amin'ny rond-point eo ihosy eo amin'le nasindratsiraka ny Monja John Gadainy teo kely vondraka iny eo rond-point eo ny RN13 ary zay anisan'ny nampalahelo indrindra tamin'ny 2009 satria zao nataon'ny filoha Marc Ravalomanana soniko sisa de mandeha ny RN13 ary kolasy mahazo an'io marché io fa mandraky tiany androany tsy hita ny RN13 tsy atokisan'ny mpamatsy vola ve ny fitondrana no tsy omeny io ary izy miteny hoe amboariko RN13 izy ary no amboatra ny RN13 entreprise izy Sozea kolasy reo matanjaka eto ameony matanjaka fa zamena fa toliara voa mafy toliara manenina ka tena manenina mafy io fasimainty io aza tao any io fa potika io toliara ao raha io mandeha any aminay ne mafana any ane tsisy orany base toliara teneniko firenany famille ritsy aza pitoviana faradofay misy orana fa manahirana fa fasimainty io simba hatra amin'ny tany kere Mikea potika toliara be de be ny arenazy trandrahanany natao aiza ny sakoa hoeniko tamin'ny teteza mita fa nomena sonoa amidiny zareo be de be vatosoa any fa zavatra ratsy any aza tao ranomasina amidiny ministre am'izao fotoana zao sisy ranomasina trondro nisy zavatra tsy teteny zavatra betsaka fa manenina toliara am'izao adalany koa lambo ifila fa bakao eny ka na izany toliara novana amin'ny projet zany piscine olympique zany mba anisany azo an'le terrain manara-penitra voaingana ny misy an'le base opérationnelle avancée na BOA notokanana ho an'ny fitandronan'ny filaminana manuel tsy efa mba manao kosa ve izy fotodrafitrasa mba tazataza maso ihany par rapport am'le hoe tsy nanao mihitsy sa karakory ilaina ny fotodrafitrasa hampandroso tanàna fa jereo aloha inona ny tena maharary vahoaka am'izao fotoana zao atao inona moa zany am'izao fotoana zao aloha hoe piscine ataonay misy riaka eo milano eny zay lafa te hilomano zay ve mahatsara ny tanora ny toliara be de be ne tsy miasa hoe hany ka lasa mangalatromby na tsy te hanao mangalatromby mangalangalatra terrain be de be misy terrain mètre kira hoe amboary tsara andaboly fa reny ve ny tena lahara-pahamena mialoha sa mbola misy zavatra tena tokony atao haingana ny kimbo tsy mba lamosina ho izy ny fitondrany dadabe tsy ranana kibo nataon'le oloha sakafo ataovy matanjaka aloha ny vahoakanao voky mananasa de mandeha ny zavatra rehetra famboarinao piscine ka ilomano anaty rano maty reny ko tsy maty anaty rano any na mibola tsy afaka andaka bola izy raha nona na mahia tahaka ninona izy tsy afaka andaka bola famboary le izy firy milliard no atao atao ve aloha ny zavatra tokony atao fitondrana am'izao fotoana zao miainga avy any fotony reny mamboly manao asa tanana kely aporoborobo haingana reny manao sodira miompy akoho reny aloha velomy haingana miainga avy any fanga sahirana am'izao tsy voajery mihitsy zany Manuel sahirana tsy voajery ary vomaika aloha za reto Antananarivo nasina bus classe misy zany ho an'ny bus ny mahantra de misy ho an'ny bus ny vaventy mbola verina antsika rehefa ve fa ny ale toliara mihitsy ny ano toliara vao mafy manenina tongotra miantso ahatra miala zareo miantso ary mijery zareo am'izao fotoana miandry anao iteny eo zahay tenenao ty an-tanàna ty iny moa volaniko any maty na riaky ny mpanjony tsy mandeha alainy sinoa daholo ny trondro eny amoron-dranomasina eny any amin'ny riaky ny vezo sy mbaina ny tanàna nefa farany tanàna tsara eny misy masoandro ny orana ho tsara rehefa avy mafana tsara fa ny fampandrosoana zany tsy ao fa ny dedaka fotsiny hoe tiany mamirapiratra zay mamirapiratra de teverina kely Manuel nisy fotoana tany aloha be tany de hoe cimetière de projet itoliara zany hoe dia fasana tetikasa zany zay no ilazana zany be da be reo tetikasa zay nomanina ho an'ny toliara tany aloha tany zany fa tsy nisy tanteraka le izy de efa nanomboka
nisy fanarenan-javatra marina atao tany Toliara tany indrindra taloha amin'ny 2024 raha mba azonao resahana zay mba fampandrosoana azon'ny Toliara ny alohan'izay 2024 zay tsika efa tsy resaka tsony ny hoe efa saika raikitra ny RN13 fa nipoka lay raharaty eto Madagasikara tamin'iny resaka coup d'état iny zany dia bloqué teo ny RN13 hatramin'izao dia anaovana varotrombe anaty ambiaty anaovana abobo sy ny sisa indray zany amin'izao fotoana zao mba ahafahana maka fahefana le RN13 fa lay tombontsoa efa azon'ny Toliara zany lay efa aky tamin'le développement zany taloha 2024 mba tiako mba raha mba afaka miresaka kely amin'izay zoko be Manuel. Efa nahazo tsara zay tany tamin'ny fitondrana tantanany Marc Ravalomanana iny namboariny lalana nasaka raha Toliara hoe fa nataony tsara hatretya ili isalo satria Flora Ravalomanana mijery tsara hoe ina hampandrosany ty tany ty naveriny lay tapis mohair nampalaza anay tany antsimo tany Ampani nanafatrosy izy osy avy any ivelany tenenan'olo zao olo avy an-Tananarivo anafatrosy izy nitondra firenena fantantsara na RNF makany avaratra iny anie tamin'ny daolina namboarana an'ireny zavatra fa napetrapetraka dara na fambolena ny Obama angoky io efa namboarina zany efa hoe any mamboly mantsy io beza io fantany Flora Marc Ravalomanana taona matsy any Toliara tamin'ny vary taloha beza miny lalany Fort Dauphin fantantsara hoe zao manala ny Kereany antsimo manala ny Kereany antsimo teneniko eto ny rano anie misy ny rano sotroina anie misy raha tsisy rano sotroina tsisy mipetraka ny Androisy Ambovombe iny tsy ombe be loa be kily iny tsisy fa rano ambolena manahirana io de vahaolana hitany RN13 ty raha vita haingana mba moramora miditra ny zavatra avy te ivelany na rano na sakafo na omby anie eto Antananarivo amidinao 4 million any vidinao 100 milariary ahosy zao ny fotoana zao tsy haiko na 30 telo alina na roa alina fa mahazo na ray alina fa mahazo iny zany fa mipetrapetraka tsara na goudron tao tapony tanàna ny Toliara tadidiko ny grève ny université-ny Manday nantaninina ny olona nareo lalan'io président na viliny Flora Marc Ravalomanana tany lalana namboarina antany kolasy vitan tsara teny Manday vitany goudron satria ny grève mpiandra tamin'izany fotoana ary izy mihaino ary izy haingana rehefa manao zavatra mihaino izy tena manao fa tsy hoe miteny hany de avelany eo fa enony le olona tonga de ataony ary teneny ministra hoe ity avilio ray haingana de tohizo fa raha mbola iandry le vola hoe andehany amin'ny CD trésor tsy zavatra vita eo sany fa vitao haingana amboarina reny vola rehefa avy eo ameo nen'olona zany haingana be zay rehefa manao zavatra Flora Ravalomanana no tena niazakazaka manao zavatra fa ntatorina ny medameda daholo fa Toliara tena fanilamina zay makany Toliara zany ane talora ngaty nampijaly ane zany tapony orombe zany 40 km sa 45 km ataonao misy vereo de matory eo de aizany lalany tombily ry misy mivoaky de any lalana fa vita ny Flora Marc Ravalomanana goudron tsara vita reo mpanao rally reo tokony any manao rally fa mahitsy tsara iny de matoritory eny an-dalana eny anao tsy natahotra malazo zany zao liderandoza ny fambolena manahoana tamin'izany fambolena mandeha ary tadidiko tsara Flora Ravalomanana nitondra mijery ny tantsaha izy na manafatra vary avy any ivelany jereny ny mpamboly ary ny azy de efa mipetraka mialotsoro am'izao période de soudure fa tonga dao ny vary avy de tsisy miakatra zany ny vidin-javatra am'izao fotoana zao miakatra ny vidin-javatra fa manahirana hoe mahazo tombony ve reo mpamboly ireo am'izao fotoana zao mahazo tombony ve mpamboly fa tamin'ny fitondrany ngarainy teo aloha ny mpamboly tena nahazo tombony izy koa moa niangavy tany amin'ny tantsaha de hainy tsara izy koa nihary tena nihary manahirana any am'izao fotoana zao mitondra firenena volasa manan-karena fa Marc Ravalomanana nanan-karena vo nitondra firenena de fantany hoe maharary ane ty nahazoako vola ty de ampiasainy iny mba hitovy amin'iny malagasy rehetra de arovan'ireo miasa avy any fotondreo hoe zao ny tantsaha na nome zezika izy vadiko sy anaka na nome zezika izy na nome kibotage tany atsianaka nahazo fa zao voa mafy ane voa mafy fa mieritreritra tsara mila mivavaka koa ny malagasy
ia Manuela le resaka tontolo fambolena sy fiarikarena tany toliary misy alohan'ny hiverenako any zava-misy eto ny tena tiako mba voaray satria eo zany atsimo andrefana handroy hanosy am'ireo faritra telo reo zany voaingana nisy kolôky natao tany de hoe zao tena vao tena isandratra am'izay toliary zany suivant le résolution le kolôky ny tanterahana zany tamin'ny 12 sy 13 ny volana jona izay raha ohatra ka tsy diso ny fitadiako tany Faradofay otriny zay zany vao isy zavatra iainga toliara nanana orinasa marobe nareo tany toliara nanao fambolena marobe isan-karazany koa nareo tany toliary ary nirehirehana mihitsy zany resaka tsako zany avany toliary ary zay nampatanjaka nanala vory sy ny faritra iny andrefany satria saika olona avany toliary no tena namboly iny anala vory iny misy tamin'ny Procopsa maromaro tam'ireny de namboleny olona avany toliary maro le izy hoe nitondra le resaka volontsako sy ny karazany tsako zany katsaka zany ho atsika zany nanao ihany koa resaka balahazo marobe ny nataonareo tany aiza ny tena vomafy zany ka tsy afaka miainga antsony am'le fambolena ho an'iny faritany toliary iny potika li satria le rano firenana mahatoliara ny toliara zaiko na miaritrana kely tany nisy kapiky bele balahazo hasy ny toliara zany menaky ny senasy toly betsaka kapiky voanjo voanjo kapiky pistasy ny bele bageda na vomanga mangahazo tsako zany tany atoliara hasy ny toliara zany nalaza zany nisy savony ane taminay tao savony toliara zany savony razafremon zany tao nisy menaka tao be de be vary avy any beza nanao kolôky ny fitondrana tam'izao fotoana zao tany Faradofay nareo nihinana koho tsara tany Faradofay fa tao ambovombe tsiombe beloha eny nihinany tsy fihinany hoy filoha-pirenena Rajoela na teny zay izy gaga tany Manakara nihinany tsy fihinany malagasy izy tena ahoana zany président zany nareo ny voky tsara tany Faradofay fa raha tena nanao kolôky nareo tokony nataonareo tao tsiombe taiza misy kire atsiombe any voamafy ao anjapaly ao entre ny tsiombe sy beloha ao tokony tany amin'ny kereny eny nanao kolôky tena hitanareo tsara zao ny tsisy rano tsisy sakafo fatarina reo ny sotro vive nihinana vary tsara tamotely misy entrée confort mihinana yaourt fa nareo mihinana yaourt eo ne taria ary mihinana hoditromby maina na ino ty raketa zao nareo anao iziny raketa zany maniry mahagaga président Rajoela iza naniraka anareo nakasary tao amin'ny raketa manahirana zany any antsimo any mbola tsisy fitondrana filoam-pirenena nakasary tamin'ny raketa zany fa misy zavatra hafa fa iny zany tena hita tsara tadidiko tsara olo tiana real zanaky niny fatra nitomany rehefa nanao tao ambovombe ara natao zareo mbola nenjen'olo izy hoe ao ambovombe tapitanana mbola misakafo nareo fa nenareo tany Faradofay zany eritretra izy tena niaiky hoe fa mandeha ty tonga de manomboka zao pipeline zany fa nisy efa nisy tao zany pipeline zany antany filoha marika Ravalomanana nitaritany azy nisy ane zany ary nitohizany filoha hery nisy fa tsy hoe vo zao nareo anao pipeline zany ay le volaka fa olona izy makany ambovombe androy tarito zay ataonareo zany fa tohizo ihany aza simbaina nataon'olona fa tohizo fa ay le volaka mbola hotadiavina zany nananteny hoe fanomboka eto na mbola sorgone filoapemba ary zao tsy haiko na Ravalomanana marika mitsinjo lavitra misy météo ne eto amitsika eto hoe anjara ny fitondrana tokony fa mijery ho avy 2002 ahoana météo hisy orana ve any atsimo any sa tsy hisy orana tsy azo andatsahana orana ve ny any aminay mandany vola ve mandatsaka orana any misy harena be debe any misy uranium any misy diamant any misy vatosoa tanàna ambovombe io fa rehefa nantaniko namana avy andray mandreny manino nareo mandeha bakany koa tany ay nivily ty vazaha ny vazaha any aminay na fitondrana na vahiny mba ampolio ndraiky tany ay nivily ty vazaha de atao kory ny azonay draliny de andeha toy zay dikan'izay zany so de namidinareo avy any Dubai amin'ny harabo iny tany iny de aka uranium sy vatosoa ao fa nisan'izany eny tamin'ny teteza mita may ny tanàna ny dora malaso hony may
afaka herinandro nisy roplanina nidina inona nataony tao phénomène remenabily io namendremelabily io le général nahazo médainy lalaza be tam'izany ary tsy tokony tezitra raha ataoko hoe général bomba inona abotrabotra azy iny zay nitarika atao magro ary tena nampiakatra grady azy le nataony hoe général bomba tsy ho tezitra amiko izy am'izay fa presque tsara zay mirahalahy nabotrabotra azy iny nahazo zavatra tsara izy tsara zany fa zany aneny any atsimo za zany manontany amin'ny fitondrana am'izao aiza le vola anamboarana io zavatra rehetra io ho tapitra ihany ty 2021 tsy manomboka RN13 ny teny ny filoham-pirenena am'izao fotoana zao tam'y lahady tsy nanonona RN13 izy tam'y lalana hamboariny tao anaty télé fa ny hainao azy tsara tsy nanonona izy asolo vérifie kely vérifie fa tsy nanonona RN13 izy ny archive koa toa RN2 namboary niandry ny RN13 tany aminay fa tsy nitonona mihitsy hoe amboariko ny RN13 aza manao politika tsony aza mirotsaka am 2023 raha tsy amboarinao RN13 zany teny an'izay fa ho sahirana am propagande fa vizany pana ya Emmanuel te hiverina eto am'ilay tontolo misy atsika eto Madagasikara am'izay fa iny moa zany nararotana mihitsy ny resana amin'ny Manuel satria avy any atoerany ianao malala ny zava-misy zany marina efa teto ihany ry sazalatsiany ry mamso maromaro zareo efa fandimidimy teto ihany zava-misy satria tena lay fahavoazan'ny toliara samy mitovitovy ihany lay fijery zany am'le hoe tena diso fanantenana tanteraka misy lay toliara kanefa ny vato rehetra de men'le vahoaka zany zay moa zany de fa anjarany rehetra no mandinika manaraka hoe mila sy taitaitra tsony rehefa mahita zavatra nilan na lambahoany io na simby io na polo na sahala am'zany fa aloha misaina tsara mihitsy satria manjary manimba zavatra be zany le tatairana tamtampoka ohatrin'ireny fa rehefa miverina amin'ny tontolo akapobeany misy atsika eto Madagasikara am'izay Manuel tena angambany raha misy zavatra tena resahan'ny olona isan'andro san'andro de ty vidim-piainany ty Manuel aloha ve mba miaina an'izany sa ahoana matsapa an'izany hoe tena miakatra tokoa izy ary tsy zaka ny fahefa-mividy sady hoe mbola afaka miaina sala amin'ny reo akaikin'ireo ministera zava-misy manko zany zao de tsy ilay malagasy no miasa saina zao Manuel le hoe natsahatra le gouvernemanta tamin'ny asany fa lay manodidina an'le ministra zao miasa saina reconduit sa tsy reconduit baina reconduit sa tsy reconduit bofy zay zao problème andrareo ary maro be de efa misy miketriketrika any ary de efa misy miantsoantso akama ahoany inona niketrika ohatra ny tsy tafavoaka ty tsy mamelo zay tro nge tratrana obligation ana réserve sisa fa izy ty nge tsapanay fa tena tsy mipasy ty zavatra ty sisa fa any alefaso rangahy tena tairo accéléré ny elisan'ny mpanohatra inona ny accélérénay tongava ty manatona satria rehefa lany le pain sokady afaka am'seza baina sy bofy de miketriketrika am'izay sainy sasany le mpitady seza hoe ohatra ny tena afany ty fa ndao ialokaloka any mpanohitra zany zao problème andrareo ary efa hatramin'ny namana Manuel misy namana moa zay mitazona sibera de olo ty ravaniry enjana be fa raha olona ato nanao CV manao impression na CV de hoe atao ina de hoe miketriketrika o directeur any amin'ny anina rehetra any fa de ho vaky balina ndray de gaga koa ianao rehefa mijery an'le any am'le réseaux sociaux Manuel dinna zava-misy any am'le réseaux sociaux ianna no tena manana ny tena traikefa ary tena niasana ndrindra efa misy campagne efa misy manao lancement na olona tsikelikely any pour être ministre de tena izy de tena naintsinjo ny resaka angovo ary nivezivezy mihitsy raha Madagasikara de tena nitsinjo vahoaka ka raha ohatra ka misy ministra anina de izy no tsaratsara am'izany de atsindray miteny raha ianna ndray dia manampahaizana momba efa misy manosinosika zany satria de inona le izy olona ao anatin'le fanjakana ihany no manao an'izay campagne na communication sy manao matraka zay mba ho hitan'le tompona ndraikitra satria ho avy le fanendrena ministra fa zay moa zany ataontsika parenthèse zany miketriketrika sahirana zany ry overseza satria ny staffin'ny ministra nga ministra sy ramatoa ministra zany de assure zany tsika fa rehefa ministra misy ministra vaovao ary zay manahirana zao manko tena olana am'ty raharaha ty tsaroko tsara ny tenin'ny raha aman-dreny raha leçon Roger hoe
lay mikitika ministera io nge ozy izy manahirany le manasaraka de manatambatra satria manova zavatra be da be mihitsy manomboka any amin'ny organigramme même mana io en-tête io fotsiny azy sy ny resaka transfert sy ny resaka aménagement ana crédit sy ny sisa de zay le zavatra kanefa rehefa mba maheno ny information quelque part tsika any ambadika rehetrarehetra any de hoe isy ministera ho atambatra misy sarana misy zao sy ny sisa de efa mifatapatra tsika zany de mitombona ihany le teny ngaflony na lefatsika omaly hoe tsy opérationnel raha tsy telo na efatra na 10 volana le ministre rehefa hosolona zany hoe mbola mijery nylay mpiara-miasa aminy izy mandalo organigramme aloha voalohany indrindra de mijery nyle mpiara-miasa aminy mametraka tsara hoe reto ny ao anatin'ny cabinet reto ny ao anatin'ireo direction samihafa suivant le organigramme de mametraka ny ratsa mangaika any amin'ny faritra samihafa any an'le déconcentré de mametraka ndray am'izay fotoana zay hoe ahoana nanatanterana an'le paikady sinsisa de mbola mijerijery le nataon'le teo aloha zany rehetrarehetra zany ka izy ty moa zany Manuela de mbola miaritra arak'izay retany etsika fa zay moa nataoko parenthèse zay de ozy hoe io zany vidim-piainana tsika miasa saina vidim-piainana farzala miasa saina hoe recondu sa tsy recondu baina na ibofia zany zava-misy Manuela raha misy azo ambary ianao ny vidim-piainana tena manahirana za miantsena ka ary efa miantsena lasa ny olona zao raha miantsena vita to intsena eny andehanany manontolo ny antony mijery vitin-java na voatabia 200 jereno aiza mba azoko anankiray 200 anankitelo anana manahirana zareo moa mividy any amin'ny grande surface ingara joel am'izao ny ministra sahirana za ministra manao ministra ny kapoka tsony ianao manaraka fa ministra za zany manome sosokevitra ningahy Flora Joel na de nigadrainao tany tsy afa rehefa nanahirana anao tamin'ny 2009 de zao sosokevitra meko anao aza manao ministra olona tena mahay fa jerejereo le tena hoe iza mba mitovitovy fijery amiko satria le tena mahay reo tsy anatanteraka vinanao izy satria fantany tsy tafavoaka de aviliny de sahirana reo efa aveo enao manao vely rano mikapoka rano zalahy ry manao vely daba vely kapoka tsy mitovy hany ka enjen'olona fatratra ty tsy maintsy anova premier ministre izy rehefa aveo ity aho ataonareo mandainga Manuela raha diso zany teniko zany manova PM izy fa iny resaka fotsiny hoe mba aseho mivahoaka malagasy hoe zahay ne tsy miady iny koa moa iadinareo fatao ihany manova ary manahira mety ministra kely ihany avadibadiky ny ihany ene io e de ministra kely ihany zay sisa tavela eo de zay novainy tena marina ny teneny 10 volana na 9 bolana eo vita efa bolana zao tapitra 2021 satria hovaina ny DG hovaina ny tsisy zavatra vita eto fa samy mijery tsara malagasy hoe ahoana ny ty vidim-piainana ty ina no entiny amin'io na ty arety mandoza ty io zany tsy hitany zareo ne mandray mandeha ny andalana izy tsy tratra ny embouteillage fa manao io de lasa mividy zavatra izy mahazo lasansy gasoil telefony tsisy mahaory azy fa ny malagasy ny tena sahirana ho avy zao fidiran'ny mpianatra ahoana le 0 ariary azavao tsara le 0 ariary fampianarana fa mitaky indray izy aleo tonga de tenenina hoe mandray anjara isika ray aman-dreny rehefa miditra mpianatra ny antony tsisy vola ny fanjakana resaka ihany iny hoe na zao million de dollars fa ahoana famoahana am'ireny ny lala fandehanana iny amin'ny mpamatsy vola hoe tsy azonao vetivety iny mandeha iny hoe teneny tsara amin'ny fampianarana miovaova za zao gaga hoe ina zany hoe hofananao série A CD fatao LS ina mampiova ny L sy ny S sy ny A CD scientifique série C ny scientifique fa tsy zay rehetra ny ivelany mety no atao eto Madagasikara fa ny programme mpampianarana malagasy atao programme mpampianarana mampandroso ny malagasy fa io zavatra ataonareo mampandroso ny européenne fa tsy mampandroso ny firenena malagasy ny fampianarana eto tokony fampianarana hampandroso antsika malagasy aloha firenena antsika ty zay no apetraka eto fambolena 80% ny malagasy mamboly be vatosoa eto misy pétrole eto ampianarana zanaka malagasy reny de asianao gestionnaire de mahay mitantana zay hampandroso firenena izy tao zao saotra ny taiza koa nisy ministre fa nga ministre nga député ny hoe tapitra fotoam-piasany diso ny fomba fiteny iny tsy olom-boafidy reo efa nitenenina député Totosoa tena zay mihitsy io tsy olom-boafidy io ka tapitra fotoam-piasany enao ihany nanala an'io ary tsy mila fanambarana zany naninona nareo nanala ny professeur Amady
tonga de solonareo zay de miala anao fa ty anaovana resaka be satria mafy loatra le hanoanany malagasy amin'ny tsy fisina amin'ny fitarainany fiainany de aririna any zany dia fa atao ve miandry malagasy. Ia, ny zava-misy manko am'izao fotoan'izao zany Manuela de tahakany hoe ampangetaetana mana le malagasy de miseho entitra lay tompona ndraiky mpanjakana ambony hoe tsy maintsy mahita vahaolana ary ao anatin'ny 3 andro de lasa le 3 andro aiza moa tsy afatarany rehetra an'izany hoe zavatra impossible zany ny teny député membre Benrina tety de hoe filambotsiary zany zavatra tsy possible zany hoe tao anatin'ny 2 taona sy tapany nareo tsy nahita vahaolana de anery tompona andraikitra ao anatin'ny 3 andro impossible zany sy le hoe de hoany amin'ny lalam-pirenena faharoany tsy maintsy amboarina nisy tompona andraikitra nge mindrakitra an'izany fa zay moa le izy hoe tiany ho azo daholo le izy de tiany izy nisy eo te hiazakazaka mafy de zao ndray zany zao andeha ndray zany lay adevitra am'izao fotoana zao ny amin'ny hoe io efa mandeha le vidim-piainana mafy be de le kianja amin'ny baria ndray zany zao no anaovana reportage anaovana communication mafy hoe tena mahazaka olona zao dia misy an'ity fanaovana fanatanjahantena ty de tataka zao ny endriky lay vestera sy ny sisa ao anatin'izany fa ny vahoaka malagasy tompoko misaina io ny kianjo io ekeny io ny kianjo io fa tsy manana olana mihitsy mivaoka malagasy am'izay kianja ataonareo fa zao le kibony lay nyteneny Manuela teo hoe le sakafo lay fiainana mihitsiny isan'andro san'andro ka tsy ho taitra amina diversion sy amina zavatra ohatran'izany nanao palais des sports andre matody de ratsiraka eketsika izany rehetrarehetra zany nanao palais des sports fa zao ny zavatra atao anatin'izay tamin'ny andron'ny président Zafy fa zao tsapany rehetra zany rehetrarehetra zany hoe nahazo teaka satria inona le izy ny sakafo ny vaoaka malagasy ohatran'izay ihany koa taty amin'ny rehefa anao ny francophonie de nikitika ny kianja Mahamasina de izy nyle mety zany de nanao village des jeux teny Akorondrano sy ny sisa teny de nosy izy mety zany satria ny olona tsy taitra satria izy ny sakafo ny nakanina afaka mandeha metsena ara-dalàna mety ny karamana fa zao sady efa tsy manonitra karama ianareo mbola miakatra le vidim-piainana de verin'le fitondrana am'izao fotoana zao zany fa rehefa manao an'ilay kianjany baria izy zay kianjany Mahamasina misy fifandraisany ara-tantara zany de mahadiso daholo zany ny zavatra ataonyty fitondram-panjakany ty ele tiana tenenina hoe tena le amateurisme be da be mihitsy de rehefa resahana am'izany ianareo de marary fo be mihitsy ianareo de avy ianareo fa tsy mifanaraka mihitsy le izy am'le filany vaoaka sy le zava-misy le zavatra ataonareo ilainy zany fa tsy zany ny zavatra mahamaika lay vaoaka malagasy raha tokony hanavitra azy zao tsika am'izao fotoana zao zany zao de hitantsika hoe hiditra mpianatra araka ny teneny Manuela teo ilaina daholo zany resaka ambara hoe 0 ariary ny fidirana eny an-tsekoly ilaina koa zany hoe ahoana no tokony hanana an'ireo mpianatra malagasy resaka fitaovam-pianarana itsika ny eto Manuela ny knampimady sy mipampimady ny orinasa zay namokatra an'ireny kojakoja-pampianarana fa ny akoatrin'izay dia manafatra tsika ndreo fourniture scolaire rehetra zay ilaitsika na stylo io na cahier io na ny règle sy ny sisa zay rehetrarehetra na gomme sy ny sisa dia afaratsika tsika zay tsy manao industrialisation na zavatra ngeza be ohatran'ireny tsika satria tsy afaka mitsinjolavitra le fanjakana marina fa eto misy orinasa manao paty salon sy ny sisa ohatran'izany fa zao ny akamaroany paty eto Manuela dia afaratsika daholo tsika zay tsy ampy le izy ny orinasa malagasy mba miezaka manao zavatra no pitehanareo tsy mbola afaka mamokatra zavatra betsaka tsika marina fa misy resaka ana produit laitier sy ny sisa eto fa zao mbola manafatra ianareo ny menaka moa zany de pitehanareo afahanareo manatsinjara an'le izy de mamelona an'lay orinasa manao importation ianareo misy manao menaka ihany eo Tomasina fa zao tsy maraka an'le tseny zany ary kely de kely zany zay nge le tadiavina am'le hoe gouverner c'est prévoir raha tsy mahavita manangana orinasa sy manao industrialisation ianareo ary ahoana koa ny havitanareo anao industrialisation am'ty jirama matylavy ty satria rehefa manao industrie sy usine vavety dia ny énergie no fototra am'izany
eto Madagasikara nefa Manuela ny akora fototra rehetrarehetra ahafahana manao orinasa dia feno de feno Madagasikara zay rehetrarehetra ny eritreretin'ny mpandrara zay tokony hampiasa vola hanangana orinasa eto na mpandrara gasy io na mpandrara vahiny de eto daholo ny akora fototra manana vitsika manana rehetrarehetra zay tiantsika eto tsika ro tsy mahavita lama tsy mahavita fanjaitra nefa ny akora fototra eto amintsika eto de raha miteny an'izany ny fanoherana de izy nareo reo indray be fialonana sy ny sisa gasikara teneninareo nefa tsisy toena akaiza amin'ny fary malagasy inona ny tena zavatra ataony zany orinasa zany fanafody ray ihany atao zany rehetrarehetra zany tena mahavariana mihitsy hoe tena mieritreritra ve reto mpitondra fanjakana reto fa tena hoe mahay mitatana fanjakana arak'izay tena resan'izay fa itsika moa Manuela tena miresaka an'izany misy tena osytsika hoe tena mandeha any amin'ny tsizy mihitsy le fiainan'le firenena ka tsy gaga zany tsika hoe raha ohatra ka mienjera mitrosona amin'ny tany zay moa tena fomba fitentsika azy mihitsy lay firenena amin'izao fotoana zao satria tsy ampy le tsinjolavitra zay avany le mpitondra fanjakana de rehefa mahita mpitondra fanjakana tsika Manuela hoe nomeme ministre ondrany de zavatra voalohany dia betrafo be mihitsy ato amin'ilay iny atoka dia mitombo takolaka be dia be kibo be dia miraikitra amin'ny fe rehefa mandeha satria ampy sakafo tsara lay ministre de manodidina azy rehetrarehetra de mitovitovy an'izay de manana voiture de fonction voiture de service akoatran'izay tsisy ray volana dia mahavidy 4x4 be dia manao espace tiako moa azakazaka manahirany ty manangana espace raha vao mahita tamy malalaka de efa espace ny anaran'io zay de manangana espace zay le eto amintsika zay teneniko zay fa ny any ivelany rehefa misy tompon'andraiky mpanjakana voatendry nanatavy ary izy tonga teo de lasa nieny izy satria miasa sain'Andriamanala izy satria misy obligation de résultat tadiavina an'ilay tompon'andraiky mpanjakana any ivelany de miaina mihitsy tena satria miasa sain'Andriamanala tsy matory le tsy matorin'ny olona koa tsy mitovy le tsy matory eto amintsika mampatavy tsy ahitana résultat fa tsy mampatory any ivelany sady mampahino ahitana résultat de izany zavatra zany raha resahantsika zany de hoe mba tokony kakalesona amin'izay tsika reraka avy amin'izao fotoana zao indrindrandrindra ny vahoaka mihitsy sady resentsika amin'izany hoe ohatrohatro zany anie ny fiainan'ny malagasy fa teverina Manuela hitodika ato aminao resahantsika amin'ny raha laha teo le vidim-piainana fa amin'ny akapobeany zany ny RMDM de namoaka ny fehi-kevitra lehibe de angatantsika amin'ny namana teknisianina zany sombony kabary nataon'ny président Marc Ravalomanana tamin'ny fakalazana ny faharotaona ny RMDM atetsy amin'ny magro beoririka 2 minitra mahery kely izy ty Manuela de hitondrantsika fanadidina hitondrantsika amin'ny rahalahy ao anatin'izay hamaranantsika ny fandarantsika Miara Manonja ity zay misy ny tsy fahaizana mitantana mihitsy ato amin'ity firenena ity ary zany mahatonga antsika ohatr'izao tsy misy vision na vina ary tsy misy rispo mihitsy ho an'ny vahoaka satria tsisy tombontsoa anazy fa kazikazy politika daholo sy langalanga sy fitapitaka daholo ny ambadika ireo efa leo ny olona tsy tia enitsony mandalo fahasairanana ny firenentsika ary ilaina vonjena aingana diaingana ny vonjena zany tsy maintsy ny ainy aloha koa sa izy sika mijoro sa izy tsika miteny ireo zay hitatsika fa tsy metsy rehetra mianjady eto firenentsika entany malagasy rehetra mba hatsiaro saina na ireo le milaza hoe zay tsy matahotra ary lalazao eny inareo nge tsy atahotra anay fa nareo matahotra ny sezy anareo de lasa manaonao foana ina moa samy malagasy hoe ifampatahotra eto tsy zay ny politika ny atao hoe politika de politika madio miainga amin'ny fahamarinana miainga fandresen-dahatra miainga programme anasa ka oka sika zao zany mba anao fanambo mihitsy hoe tsy maintsy tanterantsika ny fangalana amin'ny fahefana vitatsika fa zay matahotra nareo ina ny atao hoe fahefana ny fahefana tsy hoe ny président république rery fahefana hatrany amin'ny chefoko tany hatrany be ny tanàna hatrany amin'ny reny fahefana be ny tanàna tsy maintsy eritreretintsika tsara hoe ahoana nanampianandreo zay tsy maintsy ivondrona atsika aza vela azo laky etsony na azo vany etsony zany hoe alatraladrany lesona lehibe hitatsika ny fangalan'ny doublon ina noho zany mitandrina daholo tsika rehetrarehetra de okotsika samby ilaza tsara mihitsy hoe isika rehetra tsy maintsy mailo amindreo le fanasana vahoaka sy le fanilikiliana atsika ireo efa mikonikonina mantsy izy araky ny filazandrareo ao amindreo Nations Unies
efa milaza izy zao hoe miomanina reo miomantsika zay rery midema rehetra rodobe ny mpanohitra ho an'ny démocratie de Madagasikara milaza zareo hoe misy olona ho avy aty hiasa araka amintsika anytanteraka tsara fahamarinana anisan'ny resaka andresahana tao ka oka isika mba hanao fanambo mihitsy tanteraka tsara ny feikevitra le feikevitra enina amby folo iny ahafahantsika manao tsara ny fahamarinana eto naveritsika izay kabarin'ny filomarika ravalomana zay satria tena zava-dehibe mihitsy zany mahafitina ny zavatra nyresantsika teo zany manoelany amin'le hoe tena tsy faiza mitantana tsy faiza mitondra sahirana ny vahoaka be da be reo lesoka amin'izao ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao ary manara-maso atsika ny sehatra iraisam-pirenena dia moa anaovako tsetsatsetsatseratra fa mbola ho avy ny fotoana iresahana amin'le hoe isaky ny folo taona dia misy ny refonte zany na tena fandinianatra ny fotony mihitsiny zany ny lisy-pifidianana zany refonte fa isa-taona moa zany dia misy le râle na révision annuelle ny liste électorale fa raha ny tokony io zany dia ho avy ny refonte zany amin'ny taona ho avy io ary raha tsy misy mifivana ihany koa dia tokony efa ho lany mandat ny ao anivon'ny CENI zany atsoaty zany tsy mbola iresaka amin'intsika manuela zany satria lesona daholo amin'ny fiainana aoriana kely eo ary miandry ny fanaovana politika sy ny mpanao politika ny tontolon'ny fifidianana fa tsy mahasahaka anatsika zany tsy resaka raharam-pirenena ino ny kabarin'ny président Marc Ravalomanana manana pahampitaona vitsivitsika manuela mba te azo ny fomba fijerinao zany manoloana ny raharam-pirenena zany manuela tena marina eny ny tsy fahaiza mitantana ny tena mipetraka eto ary napetraka n'izao fitondrana zao nanomboka tamin'ny tetezamita tsisy fitantanana mazava eto ary tsy hainy zareo no mitantana ny firenena ny tantana ny tokantrano metimety hainy ny mampandihy mety hainy fa ny mitantana ny firenena hampandroso ny vahoaka ao aminy tsy hitany zareo mihitsy ny lalana makany zay ny teneniny teo hoe ny tsy fahaiza mitantana hoentinareo dia lasa sahirana malagasy lasa nianahantra tsy sahirana intsony fa lasa nianahantra satria gistra tsy haiko na gistra zao tsika na faharoa na farany gistra mihitsy ara ka zay no antsona fitondrana amin'izao fotoana zao mino aho fa izy ametraka mihitsy zao mety tsy ametraka mihitsy fa avadibadiky ny any io ity aho eto fa ministry ny ady-tany tsy esoriny satria mahay mangalabato azy iny mailo zany malagasy amin'izao fotoana zao ino napetraka ny filoha Marc Ravalomanana teo raha vo tonga teto Antananarivo aho omaly safako maly iny nijery gazety dia zao nataony zareo hoe la ny haiky ny filoha Marc Ravalomanana fa handrobaka fahefana tsy hitantsony ataony ny fanjakany lanitra no robahina fa ny eto an-tany fahefana alaina fanjakany lanitra no robahina ny any samy izy fantako fa ny azy fa mipetraka tsara ny azy any za koa fa mipetraka tsara ny fa samy mandrobaka ny azy makany fa ny fahefana eto an-tany ity zay no alaina hitantana ny firenena makany amin'ny tsara tena tsara fa raha zao fitantanana zao ny usine tsisy ny menaka misy usine menaka fanaovana menaka ny any Tomasina telo zareo ny tena zany fa raha ihany no mihodina nefa zay nanenjehana ny fitondrana teo aloha ny potehina dao ny zavatra misy teto ny usine tsisy tsy zavatra miaingana eto fa manafatra any ivelany dao dia olona anankiray manafatra azy aiza tsika tsy ho sahirana ny malagasy na vary hoany na menaka 540 ny fantako ny vary 500 ny kilao zay ny fantako zay 540 zay zay ny teneny zareo tamin'izy nakafahefana ay ya 500 zao izy ray alina ay le fampanantenana tany ambovombe zao ny antso tamin'ny alina ny menaka ty tsisy tsoniny zany tsombe zany tsisy menaka any ahoana moa izy nivarotana zany manuela vidina 500 sy 7 antoliara hamidy ohatriny reto androy aty tsisy vola fa ny androy zao am'izao fotoana zao anareo mpanao vokatra zao ny mba nisy orana any men'Andriamanitra dia vokatra ny voatabia 500 rary ray sy hoa dia bele fa vokatra Andriamanitra mijery dia mba nomena iny velona kely zany ny any aminay fa ny fitantanana mihitsy tsy mety eto samia mailo izy filoha Marc Ravalomanana teo iny izy angalabato za mino fa ny eto Antananarivo matoy fokotany io namboatra ny carnet pokotany iny lisy-pifidianana iny fijeriko an'iny hamboatra lisy-pifidianana hafa ireo satria fokotany matsy avory soratra daholo na ampitaona na tsy ampitaona dia hamboatra ny kamila mailo tsara rehefa avy eo tsika malagasy fa amin'izao fotoana zao iny izy nanao an'iny hoe raha avy ny gouvernement amin'tsaratra miantso iny te hiantso ny antso mpanohitra hoe avy aty nareo mba miditra aminay dia hiary tantana dia anona fa mihetsiketsika
fa roa taona efa bolana zao sisa de tapitra ny 2021 mandeha lavitra aza mihatsara velatsy rehefa mivavaka de mivavaka fa aza mihatsara velatsy fa Andriamanitra tsy mikapoka fa mananatra fa raha mikapoka moa tsy ho maty aby tonga de miripaka fa iny tenin'ny filoha Marika Ravalimana marina anjehinareo hatramin'ny farany izy za mivavaka ho azy naveriko taminy zao de izy efa antotra loatra alitsy nahazo 70 taona izy iny de mangataka am Jesosy indray mbo omeo 70 taona manaraka indray 61 ans manomboka eo indray ny hatramin'ny 70 taona de omeo 70 taona manaraka izy nefa tsy etsony am'izay fotoana izay fa miandry azy any amin'ny paradisa de mandroso malagasy io zany na iza am'izao fotoana zao tsy tafavoaka tsony ty firenetsika ty raha tsy miverina amin'ny tantana an'io Marika Ravalimana izy manana fahitandao ny lalana fahadisoana zay ny tretritsika samy malagasy hoe nanana fahadisoana izy molombela tsy anana fahadisoana eto na zaho ane mijery any ngahy radio ihany mety tianao zavatra izy fa fahitako azy matahotra hanala olona eo akaikiny aza matahotra raha ngaty matahotra hanala ministra matozy tsy mahasamy teny ministra reo mijanona dolo nareo fa manao fanambarana rehefa avy eo matahotra zany izy resaka am'ireo ministra nareo fa enao ne nanindry anio esory rehefa tsy mahay esory rehefa manahirana zao ny charbon zao io doctorat tsy haiko zay tsy mahay reo ataovy ministra tsy hoe zay tsy mahay ihany fa mondradraony ane nataonareo tsinandra fa hainy tsara mitondra ny politika hainy tsara fa ny doctorat io mamaly anao rehefa avy eo satria zavatra mpanaovanao azy tsy any amin'ny lalana tokony andehanany farany zala be hatoka ihany jere Paul Kagame indra nga président fa mahy ny tafika malagasy koa tsy misy tafika mitovy amin'ny Paul Kagame ahoana ty tandrazantsika ty miareraka malagasy ahoana ty tandrazantsika ty nositsika viravirain'olona eto de mijery foana mijery ahoana moa tsy jerinareo ko ny gendarme ra vazaha no lehibe ny eto Madagasikara tsy mandeha fa mieritreritra malagasy raha mafy loatra ny teniko Manuela eny ny teny iny fa jereo tsara de za zany miantso antsika rehetra mivavaka ka io Jesosy mafy ny aretina mato Madagasikara tsy vizan'ny coronavirus io tsy hoe fitondrana na tantana diso zany ny malagasy na niaro tena de ny zavatra ny men'Andriamanitra antsika eto sakafo koa ara-dalàna fanarovan'i Jesosy ty tany ty fa masina so ihany fa tsy nikapoka izy fa raha naharingany amin'ny hadalàna natao fitondrana zao aiza mora ngaty ka ny lasilahy fampitantany eny lalàna nataony député ny lasilahy fampitantany eny an-dalana de tsy azo orakorana fa voasazy marina atsika tsy makasitraka fanambadiany lasiny marina zany tenenareo fa ny lalàna eny mankany ny vazaha tonga eto ny touriste ny mpizaha tany tonga eto mifanoroka vehivavy malagasy eny Analakely sy any bandy sy any tanora de ahoana izy fampitantany vavy sazy lasilasy tsy ho tezitra ny malagasy io zava-doza nataonareo amin'ity malagasy ty saorana an'Andriamanitra fa tsy mikapoka malagasy fa tany ty de arovany hatramin'ny farany eny ary ny fotoana moa zany Manuela tena mbola sasy de satry tsika amin'ny raha lahy mbola ivalapatra iresaka eto satria tena zava-dehibe ny zavatra zay resahantsika tamin'ity anio ty zao tsika vao mamarana azy rehefa avy nandray ny solomavim-boaka Todsoa Andriamampandry teo de Manuela indray no vahintsika farany teo nangalatra fotoana kely zay amin'ny raha lahy ialana tsiny amin'ny namantsika teknisiana Manuela raha teo koa moa vao avy tany Akaramalaza tahaka ny fatao zany Akaramalaza zany de tobo lehibe zay natsanga ny mama volavana Germaine na ineny lava betsaka ny tantara zay ndratovitsika tao anatin'izany fa zay ny tenen'ny Manuela teo zany hoe tena mivavaka mafy tsika ary izay koa nandrasana ho an'ny voaka malagasy sy ny rehetrarehetra Manuela everiko fa mbola ho avy ny fotoana ivaniananao eto indray tsy ho ela fa ngamba everiko fa mba tianao kokoa ianao tsy ny eto Antananarivo sy manodidina ihany fa na ny any Toliary mandre antsika mahita antsika ny any Toliary marobe ireo toerana zay mandray antsika ny Toliary any ny any ambany ravikazo any Manuela manao kokoa antsika Toliary any toero hatramin'ny farany io base Toliary fa tsy mety amintsika ao aleo harena hafa nitrandrana fa io avelao manao kokoa ny malagasy rehetra manerana ny Madagasikara indrindra eto Antananarivo eto samia mijery tsara ho avy manaraka zay itsika tsy manonga-panjakana zany aza matahotra nareo mpitondra efa nikabarana zay to malgroto zay tsy manonga-panjakana fa maka fahefana mazava zay eny ara fa dia tapitra indray ny faran'ny herinandro ny arahana teto amin'ny Miara Manonja
natao hoe tapitra moa zany teny zoma mamarana azy tsika fa raha ny herinandro a de mbola misy ny sabotsy sy lahady a dia samy manova fety finaritra tsika rehefa tonga ny 5 Aogositra ny Assomption zany a dia samy vavaka isika ho an'ity firenentsika ity ny fanidritsika dia ahita Madagasikara mandroso isika ary dia azo fahendrena daholo ny rehetrarehetra de miarahaba an'ireo zandrikely zanaka na vita ny baccalauréat tsika dia hiditra herinandro vaovao indray a de mangataka ny heriny avy ao ambony atanjaka iazo ny herinandro vaovao tsika amin'io herinandro ambony io zava-dehibe de zava-dehibe tokoa zany ka ety ampamaranana dia misaotra ny fanarahantsika rehetra ny Miara Manonja tany amin'ny sehatra rehetra sy ny toerana misy antsika rehetrarehetra tany teto Madagasikara fa ianareo any ampitan-dranomasina teny tsy adinonay lasa tsy vitako tsony mamaky an'ilay hoe Marseille, Lyon, Maurice any Cassan tsy Cassan fa Grenoble sasany maro be ireo toerana zay nresahantsika hoe zay nge de tena mandray anareo États-Unis, Canada, Arabie Saoudite, Bahreïn misy an'izany mandray antsika daholo zany Manuela any Afrique du Sud any Djibouti tena mahafinaritra misy le namana any Djibouti tena mandeva message foana hoe tena ao indray atairina fanira de tena misaotra betsaka satria ozy nareo hoe tena miara marary aminareo raha ngaha zay miara malahelo fa zany rehetrarehetra zany efa zava-dehibe rehefa mitempo an'ny tandrazana amin'ny fonareo ary rehefa misaina ho an'le vahoaka malagasy zay ray fiaviana amintsika de ozy tsika hoe zava-dehibe zay fa eto ambavaka fa mbola mazana koa ny tolonahitreanay eto Madagasikara miarika an'izao zavatra tsy mety tsy fanjariana rehetra zao fa eto ambavaka ihany koa satria ny lalana dia tsy mora manoloana ihany koa an'ireo fingafingana sy famotehana samihafa misaotra ny teknisianina ao ambadiky ny sary sy ny feo manao ny aiza isanandro misaotra antsika menakavy to place to boavy ho amin'ny manaraka indray